ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy I feel good. Tadabe manakory tadabe salame ohatry mbola tsy haiko aloha efa ataona marobe radio RDJ RDJ radio des jeunes tadabe tsy manina loatra io iray mibozy io miaraka amiko io de Larissa radio des jeunes RDJ Larissa fangaro tadabe vehivavy hafa foana izy tadabe izy hatramizay ka Larissa tanana aminareo ngambo zany tsapako mihitsy didiny tadabe ovina ny mariage ny tadabe farany lasa mivadiny daholo iny ndray saika tsy tadidina iny zanak'olona anabavy rakoto vao zany io de Jordan chef de canton taloha raha Philibert avy Razafy Mamonjy de Razafy Mamonjy hoe nanamboatra ny trano compagnie lyonnaise taloha de izy mamelona le lakolosy fanairany zany le lakolosy fanaira compagnie lyonnaise taloha de compagnie lyonnaise aniany misy hoe compagnie marseillaise de misy ny Rochefortaise de misy ny Paribas misy ny Sokoa misy ny Pessinay de rahateo arina lasa hoe roso hoe meditatirina de misy romancodisy nareo nianarany anabaviny bebe naravaviny bebe nareo kotsydinareo Martin Terrero Mielkina de Martina de Jacqueline de Janine de Rifine inona torsi inona fa ny talonga ny tadidiko fa ny voaingana ny tsy tadidiko ary de zao miantaniko anareo ino ty telonoray ataondroako ty fa tsy fantatro lehibe ino telonoray telo zay ray ve izy io sa ahoana resaka amenarany ray io sa inona fa inona hoe vokatry ny baolina inona telonoray vokatry ny babikitra endre tsara nakasody ny babikitra efa fara zao ny tena tombony raha za voalaza emery zao mbola manambady tena mahazo tombony le vehivavy zany tena marina mahazo tombony izy satria nahoana meko vola izy de tsy tadidiko de omeko volany ray izy de tsy tadidiko de omeko volany ray izy resaka vola zany fara resaka fitiavana angamba ormatiny Jacqueline raha ny fitiavana angamba vao kirarako fianaranao izy le miaraka aminao moa Claudel moa Raizavona Raizavona sy Jacqueline ray eo fitiavana angamba de tombony be mihitsy satria ahoana efa vita de tsy tadidiko de mbola tsy vita efa vita tsy mety tadidiko
dia mbola Tapitra amin'izany ny dia Ainda mbola be. tsy vita mierina indray dia mbola tsy vita tapitra ninona ty Ny tapitra hainao ninona niasa fofotrainao. niasa mbola tsy vita niasa dia manao indray fihinandira vovoka amin'izany fa fotaka be zany fotaka be zay le vokatry ny lazemery Ohatrany tsara ihany. tsy misy miova fonomaly tsy miova fa vola kakafotry very tady potra na zao tsy mataditra io maly ny androany sa raha piso mahatiarika ozy mifiteny na very tady potra nakaizany tady potrako teo nakaizany tady potrako teo olorakela kaizany tady potrako teo velo efa maina limitation à 2 vitesses ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vafaray feo dimy I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Nefa rehefa iny, nefa lasa olona. Alasinainy talatana lavilaka misy masaboty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo tenanao. Orange. Arahaba tompoko lahy, arahaba tompoko vavy, pihainy mafatra. I andro motiry larisasy mahandry dia efa lakamisy sahady fa dimy ny volana me. Tia miazakazaka be le andro ny rivotra ihany zao henonareo zao tompoko miarabantsika rehetra tokantrano zareo naiza toerana misy anao ka mahaino an'izao dia rivotra no henonareo miraba ny mijery direct amin'ny Facebook ao na amin'ny YouTube miraba ny tsy haiko any am-piasana any ianao na mihaino radio ao an-trano ao Renibosy Larissa ny eto mirabanao Renibosy mahandro eo amin'ny lafiny ara-teknika salama hoa efa mahita ny gotiko ny hitako sary teo misatroka ohatra ny volombato lalak'izay izy dia efa manao baiko tanana hoe ity aho hitako teo le izy fa raha mbola miverina iny dia miarabanao koa Ramatoa Françoise tsy miavana amin'ilay arabanao manao hoe manahoana dia ohatr'izay koa Jean Razafy manao hoe aby hita ianao hitako mirabany Renibosy Larissa tompoko io hitanay sady manao solomaso goty ampiafaliana koa no manokam-patanana an'ny mpiaino avy any Ambalavao any mihaino so dia sainy koa manangan-tanana indray mahafinaritra sy mazava tokoa no nangan-tanany milaza fa marina sy ny marina rehetra no lazaina dia sangany tanana vanana dia mirabanareo ary aserovana le namatsika ao amin'ny rivotra taloha mirabanareo mba tsaroany zany mirabanareo ono Renibosy tamin'ny Renibosy nanao teny malagasy teny amin'ny fotoana maraina tamin'ny voalohany moa dia Renibosy iza le lehilahy anankiray iny fa za tsy voan'ny Alzemera iza le nareo Roland le tamin'ny voalohany Roland nareo tamin'ny voalohany le tamin'ny fotoana maraina iza Rainbal miaraka tamin'ny Renibosy tamin'ny voalohany Rainbal koa efa maty efa ela iny efa lasy izy eny dia zao no maraina moa zany ty miloha hevitra reo dia afaka ataonareo loha hevitra ihany fa enah no tiako lazaina maraina ho an'ny mpakafy baolina kitra moa zany ho an'izay naharaka moa dia misy ny tsy naharaka dia resy ny Real de Madrid tamin'ny isa 3-0 ny Manchester City tamin'ny omaly io moa zany araka ny baolina dia mahafinaritra ny matsa ohatran'ireny hoe Real de Madrid sy Manchester City ireny satria ekipa ngezy reny ekipa reny ary enah moa zany aloha anisan'ny hafaliako moa zany hafaliana fotsiny nefa tsy azahoana ariary aloha le izy fa mba faly nanao pronostika ako dia 3-0 pronostikako nanao pronostika Liverpool sy Villarreal ako dia 3-0 koa pronostikako nanakaikaiky an'io ihany le match fa le omaly izy moa no manampo hoe ohatry ny ahoana sy ahoana fa dia misy prolongation le baolina maly zany rehefa 2-0 natambatra ny baolina dia 4-5 dia nanao prolongation zany
dia nahafaty penalty tao anatin'ny fotoana zany zapo mihitsy no nahafaty an'ilay penalty Karim Benzema dia miverina mijery diffusion io anao karazana analyse technique amin'izay hoe inona ny erreur-n'ny Pep Guardiola sa mafana loatra ilay manao bola amin'ilay Santiago Bernabeu fa dia resy ny Real de Madrid tamin'ny isa 3-0 manipy teny any aho antsika mpakafy indrindra fa le bandy le nanao le commentaire atao amiko izay ampitiavana be ny tenenako hoe ny pronostic ane tsy maminany tsy hoe akory hoe dia mahay be ohatry n'inona dia za so hiteny hitanareo za fa marina pronostic faly fotsiny za maka Real de Madrid dia manao pronostic amin'ny analyse hoe ao amin'ny kianjan'ny Madrid no natao ny retour tsisy ma Manchester City anazy ao rehefa ohatra ka mandeha ny fatapera manko ny fiantson'ny Santiago Bernabeu le kianja zany ka dia resy tamin'ny isa 3-0 zany Manchester City Riyad Mahrez no nahafaty ny baolina ho an'ny City dia ny tato amin'ny Real moa zany Benzema ny ray dia ny ray doublé n'ilay bandy anankiray tsy haiko fa dia i Real de Madrid sy Liverpool zany no hanao ny lalao famaranana match koa zany baolina koa zany ka dia vive le foot ela velona ny baolina kitra ho an'ilay olona le mihaino amin'ny fandarana rifa fa tsy maintsy inona mba tsy maintsy resana fa saingy misy zavatra mampalahelo dia ameko anareo indray ny fitenenana amin'ilay datin'ny Ligue des Champions izay efa nahazahoana karatra dia misy contrat izahay tarika vokininona amin'ilay daty noho izany dia tsy ho afaka hijery fa dia mampangotsy tena fotsiny zany fa dia miantso an'izay namana eto Paris anankiray aloha zany fa mety omeko azy zany le biera ohatra ka dia izay amin'ilay datin'ny finale Ligue des Champions dia Real de Madrid sy Liverpool ampahatsorana ny tenenako hoe mbola tsy haka aloha zao fa atopoko makamaka Real de Madrid ihany ako satria mahafinaritra le ekipa malahelo kely para Manchester City satria nanaoka miady be le baolina menanareo fa mantsary lava loatra ny baolina kitra Rainbow sy Larissa Larissa ve zany andefasanareo kokoa zany Rainbow sy Larissa ozy izy teo kokoa ko nge mahandro sao dia mba adiny ihany izy zao manko hoe misy zavatra be dia be tsy mety tokony ho arenina tokony anaovana fandraisana fepetra entitra eto Madagasikara eto ary na izahay tanisa indray amin'ity an'io tian'izany aza dia sorena hoe izany foana verangano tany izay ka nefa hoy ny fahendrentsika amin'ny ohabolana nentim-paharazana hoe ny amisavisanany ratsy dia ny mba hiaviany so marina ny anao anaka zanako vavy naterako tamin'ny tsifisina raha tsy fisina ohatry izany dia ohatry ny hoe fanitrano le tsifisina dia hoe tsisy akory inge zany hoe fa nisy olona ny teny marina Rainbow tamin'ny herinandro ity hoe inona ny mahasamihafa ny antitra be sy ny be antitra izy fianakaviana be fitambaran'olona le hoe be antitra le teny hoe be zany dia milaza fitambara izay aloha ny fandraisako azy tsotra be mihitsy fa ny antitra be dia hoe efa mihoatra ny 20 mihoatra ny 5 efa mananika 70 fa mbola misy ny matanjaka sarotra ny anao an'ireny na dia efa 70 azy izy 70 taona manao azy hoe ty antitra be satria mbola mafitrika be izy mbola tsy dia miketrona be araka ny anombatombananao azy hoe 70 taona roa amin'ny 70 taona dia miaika an'ireny olon'ireny ireny ny fanahaka azadinao iny fa ireny le hoe razambelona nefa tsy razana akory azy izy raha ny tanjany no hijerena azy fa hoe mbola tena tovolahy be taona raha lehilahy izy tovovavy be taona raha vehivavy izy fa ity ny zavatra tiako ambara Larissa Serbiano mbola misy tianao amin'ny zavatra anankiray entiko fotsiny dia to dia tsy tapaka tsony ianao avy eo atarana moa zany tamin'ny maraina raha naheno vaovao ratsy tamin'ny nalasan'ny Gina Adriano izay ao amin'ny izay ao anatin'ny resaka bodybuilding nodomandry tamin'ny alina izy zany hoe nifindona tamina camion pakafako teny Akazomanga ny montonentiny hoe nanao ny alanenina ihany moa zany mitondra anazy teny amin'ny hôpitaly fa tsy tanany ainy i Gina Adriano ka laza iratany amina resaka taranja bodybuilding dia efa nitondra ny voninahim-pirenena ihany koa izy mazava ho azy coach amina toerana fitranana izy anankiray eto Madagasikara dia mirary fionanana feno amin'ny fianakaviana ho an'ny olontiany ihany koa indrindra ho an'ireo ray aman-dreniny
satria dia tampoka be mihitsy le fahalasana indrindra ho an'ny mpanao bokina izy moa zany namana anankiray anisany efa nivahita fandaharana rivotra ihany koa izy tamin'ny herintaona tamin'ireny fikarakarana ny kodiaran-droa ireny dia tena tampoka be le sady mampalahelo be na eno an'ilay vaovao tsy nampozina mihitsy le vaovao fa dia mankahery ny fianakaviana mirary finoana mirary finoana tompoko ary io fitahihana anieny fahatsiarovana an'izany pitaiza vatana mbola tsaroko ny nandalovana eno hitako koa moa tao amin'ny Facebook iny resaka iny fa tsy napoiziko hoe ity ve le zalahy iny dia iny tokoa fa no amafisinao ty androany ty ka dia izay re za vao tamaraina na inona eniny vaovao tsy nahita ny vaovao fa gaga be sy tena taitra be mihitsy no hoe ina koa ty lozy ty ka le fahafatesana tsy mifidy fa tonga dia mandidiko zay ilay izy ohatrany tsy makasarotra amin'ny teny fa izao manko be loatra ho iaho ilay ireo tsy fanarahan-dalàna dia fanaovana rainazy dia famelana reny tsy mety reny handeha ho azy ohatrany hoe efa mahazatra aza andraisana fepetra kanefa misy mpitandro filaminana tsy mbola hoe lalàna maty ny lalàna momba azy reny fa hoe lalàna velona dia ivoatra ve tsika raha ohatra ka tsilana n'izay zavatra zay isika eto anio ny tiako ambara zany alohan'nytenanao raha koa dia ilay teny frantsay malaza azy ohatra ny nanavitra ny firenena niara ny zavatra ohatra ny eto amintsika eto ny fisihany antsoina hoe agent délateur zay no lohahevitra rehefa avy eo ary goty agent délateur ve raindrozy tsy olona mpitoroka tena ilaina nefa reny pitsikilo dia avy eo mitoroka fa izy mitoroka amin'ny fomba miafina fa tsy fantatra zao manko ny olana ka zay manko ny olana ara-piarahamonina eto amintsika zany mitondromolotra amin'ny zavatra tsy marina amin'ny fanaratsiana fotsiny famoronana dossier ozy ny fitenitsika fa tiana ho aletitetika le olona fa le resaka moto aloha zany mampalahelo foana ny loza moto hoe olona mitaingina moto dia mitona amin'ny fiara sy ny sisa fantatritsika ny fivoaran'ny isana moto ao Antananarivo fantatritsika nefa ny alehibe ny lalana ny teneniko fa tsy dia ny karazany eo amboniny akory ary matotra tsara ny resaka miantefa any amintsika mpifamoivoy indrindra ny mitaingina moto satria tao anatin'ny volana maromaro zany zao dia mihamaro ny tratra ny loza moto le izy mety tsy diso mampalahelo foana ny moto satria carrosserie tenany ny tomobile ihany koa amin'ny fifamoivoizana dia misy teny atsipiko any satria tsy ny rehetra ihany koa no mirimorimo sy mandeha mafy fa mety vokatry ny mauvais moment mauvais endroit ny fiteny dia ny caméra era-lalana ozy dia misy fa aty zao za tena mahita mihitsy mahita lozana moto satria ny moto tena ohatran'ny Tom Cruise eny anatin'ny mission impossible 6 reny mihitsy rehefa mifamoivoy le moto sasany dia misy ny fiady mandeha koa fa saingy ny tombony aty aloha ny hitako mahay mitondra kokoa zany le olona dia manaraka circulation kokoa fa fitarainana anankiroa ny namana Eliasina zao raha maheno izy amin'izao dia izy no tantara mihitsy nandeha taxi moto izy loin de moi l'idée d'incriminer taxi moto iny fiteny fa voalohany indrindra izy le ry nandeha sens unique le ry dia rehefa niteneniko moa izy dia tsy niraharaha fa za koa maika ozy izy dia fona koa fa nanaraka an'le izy dia rehefa avy eo tsy manaraka circulation mihitsy ozy izy fa tonga dia mizigzag be dia sy ny sisa dia noho ny janona dia niteneniko dia zao ny valinomeny mialatsiny fa tsy ny taxi moto rehetra no manao an'izay zao ny valinomeny efa taona maromaro ary zoko be ny nanao an'ity asa haiko ty eo indrindra mantsy ny manomboka le resaka nyresana omaly teo ampisakafoanana omaly hoe ny nanana moto no betsaka aloha zay vao tapa-kevitra ho anao taxi moto fa samihafa ny hoe andeha hanao taxi moto dia andeha tady vola hividy moto ianarako tsara ny momba an'io misy resaka kapasité ve ny momba an'io ahoana ny système na kasika rehefa andeha hitondra olona ifandimy kasika amin'ny olona hoentina ve sy ny sisa satria azo tarina mihitsy zay resaka zay hoe hitondra kasika ve zany ny olona andeha taxi moto ny tapa-kevitra fandaminana io satria ohatra ny lalany rany arabe zany nefa ny globule rouge zany zao no automobile dia ny globule blanc zany zao no moto raha isy loko fotsy le roa no ohatra manahira zay resak'izay dia miverina kely aty amin'ny baolina kitra fotsiny tsy ahivona ihany koa ny catastrophe furianite en 1985 tamin'izay finale Juventus de Turin sy Liverpool nisy 5-20 teo ny maty fa tsy diso 5-30 tanoany fa tamin'ny omaly ny zavatra tsapa dia ity ny anankiray voalohany aloha
nisy olona nandeha nody no tonga ny teo 7-20 minitra satria le nitarika iray inotsy misy ny zareo Manchester City teo zay score zay sa raisy tsy tadidiko le isa ny akoatran'izay dia izao ny finale zany a satria baolina kitra ihany resaka dia mahafinaritra hijery ny Sadio Mané eo amin'ny Mohamed Salah Karim Benzema amin'ny finale satria maraimreo ngamba ny azon'le Ballon d'Or araka ny resaka ny ekipa iza avy zay Paris Saint-Germain sy Real de Madrid. L'équipe Real de Madrid zany Real de Madrid sy Liverpool ny nanao finale la Ligue des Champions nefa ny amin'ny fijerena baolina kitra fahatsorana zany dia izao en Paris Saint-Germain zany efa champion izy am'izao aloha dia ezaka mba hijery azy koa rehefa tsy hita Ligue des Champions fa ny hoe ny Ballon d'Or manko na mety Benzema kosa le izy Lewandowski tsy naresy tany amin'ny Bayern Dominique tany hoany izy dia ny ekipa ny Manchester United ny ekipa ny Barça sy sisa reny aloha teny amin'ny Ligue des Champions fa amin'ny finale amin'ny farany volana May io dia Sadio Mané na i Karim Benzema anisan'ny miady azo Ballon d'Or sy ny Ballon d'Or moa ny tanjona izy roalary eo fa mahafinaritra fotsiny satria Sadio Mané nahazo ny Coupe d'Afrique des Nations izy zao izy anao finale la Ligue des Champions izy champion PDB ny zavatra azo i Karim Benzema ndray kosa dia le sauveur de la planète izy ho an'ny planète Madrid dia izy nahafaty baolina tamin'ny kara sy ny demi nahafaty foana izy isaky ny match resaka statistika moa zany misy dikan'izany fa zao hoe ny finale dia baolina be io ohatrany any amintsika homanina tsara Salam Barea tohanana foana ny baolina tohanana foana ny Barea omeo zay hoe tomanana izy ataovy mazava tsara ny resaka sélection ny antony dia zao za zao tsy manonana iza mihitsy rehefa miteny Barea misy dikan'izay tsy manonana zany hoe ny système sy ny zavatra ho atao zany ny anano tanjoko fa zay ny fandehan'ny resaka nataony Rainbows teo ato amin'ny voalohany iny hoe resaka fomba sy toetra foana ny zavatra ary matoa no abolana ampiasaina hoe zay be tortorika be tao lamaso ao amenanareo ndray fa efa rangaringarika be tao lamaso iny ka izao misy zavatra hitaraina ny olona be dia be ray izay faharoa tohatra tsy hita zay fanohizana an'ireny fitarainana ireny satria rehefa olona maro no velony taraina dia hojerena fotsiny na hohenohi-potsiny ve ahoana ny mety hotohin'izay raha ohatra ka hoe ilaitsika eto Madagasikara ny fanarenana ny lazaina ambetiny resaky ny olona hatrany hatrany hoe toe-tsaina le toe-tsaina mihitsy nefa foe ka nga misy toe-tsaina mila atao resaka ampiaro ary aloha ny fepetra zay tsy lalàna maty ho hafa lalàna velony na mpitandro filaminana misy fitsarana misy tompon'andraikitra misy fitaizana misy ary tamin'ny tandalàna i Madagasikara fa tsy tany anjakazakany ny androvo sy ny olona tsy mahalala lalàna ary dia mamerina ao an'ilay hoe tsy misy olona azo mendrariny rehefa tsy manaja lalàna na mamaly fotsiny aza hoe ka lalàna tsy fantatro ngezy zany nul ne censé ignorer la loi ho ny fitenin'ny Gaute ankehitriny any tany lavitra any dia izao ny zavatra misy kolikoly iza isika tsy mahita hoe tsy misy kolikoly aty amin'ny sampandrara aty ary matetika izy ireny dia sampandrara ara-panjakana misy ny tsy miankina amin'ny fanjakana fa vitsy kokoa rehefa samy mandinika sy manara-maso ary manara-baovao mikaroko isika dia miaika an'izany any amin'ny sehetiny ra-panjakana indrindra ao amin'ny fitandrovana vahalemana indrindra any amin'ny fitsarana indrindra any amin'ny vondrom-paritra tsy nijara-pahefana reo telo reo aloha no lazaiko fa tsy milaza aho hoe dia izany daholo no manenika any amin'ireo sehatra telo reo fa maro ny olona manao an'izany na ny tompon'andraikitra na mpiasa manao an'izany angy dia aty amin'ny sehatra tsy miankina zay azombola anana hanafainganana ny raha ary izay moa no tena fototry ny kolikoly ny hoe hanafaingana ny raharaha hanafaingana ny raharaha aloha aloha izy dokam-barotra aloha aloha izy dokam-barotra
soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris Peinture d'Exception. Particuliers ou professionnels, faites confiance à Iris pour tous travaux d'intérieur et d'extérieur. Disponible chez tous les revendeurs agréés, visible sur la page Facebook Iris Peinture d'Exception. Optez pour une gamme de produits de qualité. Iris Peinture d'Exception. Tia anatanteraka ny nofinao ve ianao matoky ny tenanao atanjao ny saina miasa mafy fa ho tanteraka izany ny olona manatanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra arao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao Aigle d'Or manandratra avony antsika. Fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao? Tena matotra ve? Mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang. Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidiana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter na ho an'ireo mpifaninana aza. Sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho anao ny Nankang. Ino ty atao? Inona daholo ny vadikely tsy mitovy rehefa ataonao kalina beton reky? Mafantatrao fa sarobidy zany norme d'enrobage zany. Mampiasana amin'izay kal beton manara-penitra. Mitovy, mandrena zavatra tsara ho an'ny tanàna ke. Vita malagasy. Ny oram-baratra, ny masoandro, ny natiora, ny voninkazo, ny lokony manodidina tokoa no mandravaka ny tontolo androntsika. Ary mbola mpiavaka kokoa ny tontolo andronao, safidio ny loko Iris. Na olon-tsotra ianao na maty hanina, natao anao ireo loko sy traitement pour bois Iris. Hitanao any amin'ireo mpivarotra voatonona amin'ny page Facebook Iris Peinture d'Exception. Iris Peinture d'Exception. Mpamorona ianao, mpandraharaha, mpanao asa tanana, mpikaroka. Sika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny OMAPI dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra iarovana izany sy azonao ny mari-pananana. Izany rerany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy fampiasana tsara-drariny. Tongafa mandrakitra ny soratra ny zava-noforonao aty amin'ny OMAPI Ambandi na antsoy ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny OMAPI. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. OMAPI. Kubaina kundu. Kubaina fresh. Kubai, be utike, metu andit. Kubai, di manjado ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo ny hafa. Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tia anatanteraka ny nofinao ve ianao matoky ny tenanao atanjao ny saina miasa mafy fa ho tanteraka izany ny olona manatanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra arao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao Aigle d'Or manandratra avony antsika. Afatra avy amin'ny brigade anti-piratage eo anivon'ny ministera serasera sy ny kolotsaina. Mampigatra enim-bolana hatramin'ny 2 taona ny fivarotana sy fanjifanakapila mangirana osoka. Ny fanaovana tia mitovy sy fivarotana boky tsy nahazahoana lalana. Ny fampidirana hira sy horonan-tsary eny amoron-dalana.
aoka izay ny fitrandrahana tsy ara-talàna ny sanganasa voaro. Filan-kevitra 033 64 951 47. Marina tsara ny amin'ny valora eto Madagasikara. Manolotra ny araba toko klasy toboko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao indray amin'ny Tia Maraina ny 10 Mai 2024 ity. Vaovao an'ny Anjery Manontolo no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny Tia Maraina ity. Niditra tamin'ny fitokonana indray ny PAT omaly na ny mpandrarahany université nanomboka tamin'ny andron'ny omaly iny. Nambara tamin'izany no fa ny mbola tsy fandoavana ny karaman'izy ireo no antony nahatonga an'izao fitokonana na hery-vaika izay no tanterahan'izy ireo omaly. Tsy janona hoy izy ireo ny fitokonana raha tsy mivaly avokoa ny fitakiana izay nangatahanay. Fa omaly ihany koa no nankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpamonjy voina. Nandritra izany no nanatanterahan'izy ireo varavarana misokatra izay nataon'ny mpamonjy voina tetsy tsara lalàna tetsy. Nanambara moa tamin'izany ny tompon'andraikitra fa dia vonina hiaro ny tanàna n'Antananarivo ny mpamonjy voina ary hiara hiasa sy hiara isalahy amin'ny mponina amin'ny mba tsy hisian'ny loza sy may an'ity tanàna n'Antananarivo ity. Nisy ihany koa moa ny fampisehoana ireo fitaovana ety miasa sy ny fanatanterahana fampisehoana amin'ny akingana ataon'ny mpamonjy voina rehefa andeha hiatrika izany ady amin'ny afo sy izay voina mety hitranga izany izy ireo. Vaovao an'ny fitanterana nandritra ny fifamindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly teo aloha ny jeneraly Rery Bake sy ny tale jeneraly vaovao Ramarsan Erinirina no nanambarany ty farany fa dia hifarana hatreo ny gaboraraka eo amin'ny fitanterana satria dia ampiasa ilay atao hoe antontam-baovao anamorana ny fanaraha-maso ny atsoina ataon'ny mpitantana ny eo anivon'ny ATT manomboka izao. Tafiditra ao anatin'izany fampiasana ny antontam-baovao izany ny fanaraha-maso ny antontan-taratasy rehetra mandalo eo anivon'ity sampandraraha ity. Hivadika nomerika tsikelikely ihany koa ny fitaovana sy ny fomba fiasa rehetra eo anivon'ity sampandraraha ity. Tontolon'ny fanatanjahantena nandritra ny fandraisana ny maki vehivavy omaly teny amin'ny lapam-panjakana teny Iavolo no nanambarany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina fa avaozona tanteraka ny kianjan'ny maki etsy Andotapenaka. Asiana mpanamboarana amin'izany koa ny bozaka, ny gratin, ny manodidina ny kianja rehetra ary asiana jiro ahafahana milalao amin'ny alina. Nilaza ny hanoana ireo mpilalao rugby vehivavy mba ahafahana manomana ampahatonina sy ampahamendrehana izany fidinany amboara eran-tany izany ny filohan'ny Repoblika. Ankoatr'izay dia omena tambo-karama ihany koa izy ireo, omena fampitaovana ho hatsaraina ny fitoeram-panofanana etsy Andotapenaka. Tsara ihany moa ny mampatsiahy fa ho an'ny taranja rugby dia sambany tokoa tafita amin'izany fiadinany amboara eran-tany izany teo amin'ny taranja baolina lavalava ity izay ho tanterahana any Afrika Atsimo any amin'ny volana septambra ho avy izao no anatotosana izany fiadinany amboara eran-tany izany. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ny Tia Maraina ity. Saorako manokana ny namako mandry tetsy amin'ny tantsoroka teknika tetsy bandeka marandriana aby kosa no nanomana sy nanolotra ny fampahalalam-baovao antsika rehetra dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika samy ho tahin'Andriamanitra. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao. Mitohy
ihany ny fandarana rivotra ato amin'ny onjapeo miaraba Raimpozy dia miaraba Larissa makasitraka anao amin'ny fampitana vaovao teo misy ifandraisany amin'ny lohahevitra natsidiko ny voateny ny apahankely voateninao teo fa dia andenge ho tohizako hoe ireo lazaina hoe mpitoroka miafina ireo zay manko le hoe agent délateur hoe mpitoroka délation fitorohana tsy fampianarana frantsay ty fandarana ty toko fa dia ho tery mampiasa an'izay aho satria izay dia zavatra nitranga tany amin'ny fireneka fa ambarako mazava ary fa nampiena ny fanararaota ny any amin'ny sampandrara ara-panjakana sy any amin'ny tsy miankina any ny fisiany reny tsy fantatra mihitsy izy hoe iza no toroka na alalan'ity aferana ity fa izay nahatratrara an'andreny mpanodikodim-bola ireny reny mpitaka kolikoly ireny eto Madagasikara moa dia tsy teneny naintsono any kolikoly fanodikodinam-bola sy ny sisa sy ny sisa ny tanybe sy ny maro eto andreny vohitra eto dia ny afitsoky ny mpitatitra amin'ny fiodinana eny an-dalana taxi be io raha ny zora isan-karazany mampitohy faritra samihafa ny fanorotana saran-dalana amin'ny tsy inona dia miakatra tapoka ohatra ny mpakany Antsirabe maheno ana ianareo gagao fa be dia be ny coopérative mpitaterana eto Madagasikara fa zalahy Antsirabe etsy amin'ny miainga etsy amin'ny fahasahikarana rehefa vakansy lehibe iny na rehefa manao isa-taona ny loteranina ao Antsirabe dia away amenaka zay manino ka zay tsisy kila mihitsy rehefa miverina dia ataon'ny mpandeha zany ny fiantohana ny zalahy amin'ny izy tsisy mpandeha rehefa miverina iny izany manometra an'izany lalàna nga misy an'izany rehefa tsisy ny mpandeha dia miandro eo anao amin'izay isin'ny mpandeha fa tsy hoe zay azonao io no ataonao mangana ny AM ihany ny M ny mangana ihany ny mangana zavatra ohatr'izany tokony hisy fanaraha-maso tsy ampy nefa fanaraha-maso arina misy an'izay fanaraha-maso tsy momba ny tsy atokia tsara ngamba raha ohatra ka tokony raha tafakatra coupe du monde ny lalam-pirenena fafito ohatra dia sura famboarina le fanazavana an'le hoe mandeha izahay dia tsisy ninona miverina ampizakainao an'le anao tsisy kila miverina zany le vidim-pidirana le fanazavana eketo fa mitombona izy ara-paosy tombona fa zany ny fanazavana tsy mitombona indrindra aza ampidirina amin'ny fandaminanareo ny olona io ngena ny PPN renge dia zay ekena fa misy ny ezaka atao manaikitsika fa niakatra teo ngara fanrakotondrazaka tsara zay amin'ny resaka industrialisation agricole iny mbola tiako resahana be iny fa zao hoe le fahaizana tena mijery ny zavatra fahana manao firesaka mba azony rehetrarehetra nge zay leo nakaizinareo amaizina be nareo nakaizinareo nakaizy reny nareo dia zay ny olana n'ity resaka fitaterana ity misy zao ny taxi be miteny fa matiantoka mihitsy izy aloha amin'izao fa dia ataony fotsiny raha tena matiantoka aloha raha ny tena izy amin'ny maha-olombelona ao anatin'le raha iza ny asa ao andreny leza fotsiny zany raha asa dia ao anatin'le hoe manao domberina amin'ny resaka rerana indray ny fanararotana andro vakansy dia rehefa amin'ny fotoana hoe tsisy kila miverina dia atao lafilafo sy sisa zahay zao tena mahita mihitsy ao anatin'ny fitsetserana moa zany tsy inona satria aty ivelany ny tena mahita ny fomba fitaterana sy sisa tenenay hoe finiavana be dia be dia ho hitantsika raha ohatra ka mba satria ny resaka lalam-by za moa mandeha fasany amin'ny Larissa ihany indraindray momba ny fiainana hoe mba ohatrohatr'izao dia izy tsy hoe fakatahaka be fahatany fa misy kosa ny finiavana amin'ny organisation zany ny organisation zany isika alahantro mihitsy tsika rehefa mba miresaka ako zany matotra mon parlant ohatra hoe Vietnam sy Peroa no nanamboatra lalana sy lalam-by mitovy taona tamin'ny fotoana nanamboarana ny antsika dia ny faritra avatratry Brésil amin'izao fotoana izao ny elanelan'ny lalam-by atsika sy ny elanelan'ny lalam-by any Argentine dia mitovy amin'ny fitateram-bahoaka sy amin'ny fitateran'entana ny locomotive sy ny lalam-by ny vagon rehetrarehetra miasa dia mety amin'izao fotoana izao tsika efa nahatonga vagon nahatonga locomotive efa elaela amin'ny FCE dia atao vita le fahazotoana hoe lalam-pirenena faefatra amby efapolo vita io le teniko foana averina hoe zay vita dia isaorana milay le vita zay milay le vita dia mbola averina foana ho an'ny mpamelona lalosy hoe mba
mety ho an'ny olona anankiray tompona ndraiky raha ve miteny hoe fa misy nataon'le teo aloha ihany teo dia mba toizanay dia mba samy nanao hoe mety manahirana ny tamin'ny fitondrana ny fandimby ve miteny hoe isaoranay ihany le mba vita tamin'le ray teo aloha fa le tsika matetika isan'le enimpolo taona sisisa manko misy mitoika misy briky mba efa napetrako teo dia mbola tsy ravy ny briky iny dia mba iny azo tonoana iny raha teneny natsy miteny mba atao fotsiny fa fanirina taona eny azange zany mba manao laklosy tinky kely ohatra hoe resaka ny teneny renivozy teo hoe raha tena tsara be ny lalana azo atao no miteny taxi brosy hoe tokony moramora kokoa kosa satria na ny fandrehetana jiro sy ny fandehan'ny lalan-dratsy raha mandany carbon lasa makany moa zany le izy fa dia tsy maintsy miverina kely eo amin'ny bandekama sy ny baolina kitra sy ny rugby aloha zany dia tsara rehefa lasa ny coupe du monde tsika dia jereo zany fa ho lasa tonga dia milay ve zany kianja maki milainge zany milay zany hoe miezaka zany teny sport aloha fa io sport io kosa aloha dia omena ny kaisara dia tokony any kaisara rombe nataon'ny ankizy nahatonga azo laza coupe du monde io dia ampiakaro kely rivotra koa raha Marcel sy santatra zoasain maheno velara santatra abekara raha santatra mitantaran'le ezaka natao rehetrarehetra dia tsara foana moa zany fa dia hoe lasa ny ankizy nanao an'le rugby na tafita sy tany amin'ny coupe du monde io ary nareo rakizy fa nitondra zavatra satria dia ho lasa tahaka ny kianjany barea zany ny kianjany makizy ange fa natenany tsara nge zany rehefa vita zany dia misy ohatr'izany ray ve dia makaty amin'le bande le resaka pronostika sy le resaka baolina ry bandekamo miarany sary koa moa zany tamin'le fitsenana omaly le pronostika sy baolina za tena tsy miteny mihitsy hoe nahay nanao pronostika ry bandekama fa rehefa mitotona telo ray kosa le match anankiray dia mitotona telo roa dia tokony nanao bety planety aho izy le fiteny zay raha erika dia raha erika ny tahiry dia eo anatin'le fanombanana ny resaka baolina eo no nahatonga hoe mitodika sy mitaiza antsika mpijery barea misy le bandy mba tapiaviko misy kosa tato murako ranga fa naninonareo ny ale na ninonareo tsy tonga mba miady hevitra amiko ao fa tonga dia lasa namafa fotsiny nareo nefa za zao lasa ataoko an'izao ndray lesany nefa rany ka ny lesany ary fa marina sy pronostika koa za efa miteny lesany fa pronostika tsy mahatsy Andriamanitra manao baolina akory pronostika sy hoe zany kopony turka atao fa mbola misy ndray manao publication miaraka amiko ato dia mbola miteny ndray le ry hoe tamin'ny Real de Madrid navotana ny eona tamin'ny Chelsea navotana ny eona tamin'ny PSG zao mbola navotana ndray fa tokony isy pena navotana izy mialao amin'ny rindriko ndray le tsy fa tsisy an'izany ny arbitrage olombelona foana koa io fa tsisy hoe ahoana ndray ela gasy mpijery iny miteny zany miloko zany taloha fa demi-finale na Ligue des Champions io somary masitsika satria ato mbola misy apondra ndray ato miteny tamin'ny Real navotana dia mbola navotana ndray alina avotony enla okay ohatran'le rangano teny manao diso iko ianao raha imbosy tena diso ianao inona moa nandavaka ao tonga dia manaika hoe diso misy olona ahoana ka voateny bandekama teo moa le hoe gaboraraka ao amin'ny ATT voateny teo hatramin'izay ATT zay aza dia hoy aho hoe natanisa aho ohatra ary mbola nohatv ny bandekama ny lazany vaovao ary ny ao an-tsaiko dia hoe ny ATT manadio ianao aza mandoto ka izao ary raha mitanisan'izay fisihana olona zay aho hoe agent délateur na hoe olona mpitoroka miafina mety ve ny ampisinana zany eto Madagasikara fa nahafoana gaboraraka be dehibe ny fisihany reny tainy firenekafa ekeny lalàna aloha le izy zany hoe entina any amin'ny fivoriam-beny ny anteny mieran'olona sy anteny mieran'ny mavambahoaka ka izay no tanjoko raha mamoaka n'ity resaka ty aho satria misy betsaka loatra ho ihany gaboraraka sy ny fanararaotana fa io koa aloha tonga dia efa mamaly izay mandinika lavitra mihitsy an'izay voalazako izay mone mbola saritra eto Madagasikara zany raha imbosy ary dia iantso izy rehefa avy eo satria nahoana mbola sarotra satria tsy mifampatoky isika satria nahoana ny olona marina azy amoronana dossier mba ampiletehana azy eto Madagasikara eto misy zany vaza manara vaovao misy zavatra tiana hotelena kely lay resaka manodidina ny fanatanjahantena teo tsy baolina kitra tsy rugby irery ihany fa fanatanjahantena amin'ny ankapobeny satria dia nisy mandesa ady ny hoatahoata ny ambadika any hoe rehefa iza dia mahazo fanampiana dia rehefa iza tsy mahazo fanampiana za manokana za mahita andeha samy mahazo samy misy budget anjara tandrify azy fa za mahita
fa tsara indrindra aloha de manaova mihitsy aloha manomeza résultat de ho hitan'ny olona hoe miasinareo tena mety tonga de mety tsy mety am'ray mibozy zany zavatra teneniko zany a fa zay ny anany izy tena zany ndray hoe résultat zany ndray hoe bandekama tsy efa nisy any hoe zavatra tsara be de be foana ihany zareo misy zany a tsy misy fanampiana loatra tsy misy fanampiana loatra misy ny fandarana fanomananao ny fotoana andehananao hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena ninina aloha tenenina ny ekipa-pirenena eo ampelantanany fanjakana foana ny mandray anazy na ekipa-pirenena lasa misisisika kely ary bandekama lasa misisisika kely ary bandekama ohatrany hoe zao ny 13 mai ho avy amin'ny fankalazana leny akatso fa am'izao nefa ny personnel administratif zany misy grevy ndraiky zany hoe lasa ndraindray zany lasa mifanaratsaratsy tsara eo ny zava-mitranga fa le izy kosa le aloha misy taranja efa eo am-panomanana no tokony omena no etomanana kokoa sarotra be ho an'ny mpanao fatanjahantena no miteny hoe eny ary tompoka avy amin'ny fanampiana mihitsy na tonga nainandresy ny sisy raha ohatra tsika miteny aka ohatra ary le izy koa ampahatsorana sy ampitiavana foana ho an'ny resaka raha ohatra ny resaka bandekama teo zao hoe miezaka ataoko hoe 75% zao miezaka avy any amikizy mpanao rugby za manome 75 hitatsika ihany reny hoe mitalao foana isaky ny andeha de mety mahazo fanampiana de rehefa manome fanampiana ny mpanome fanampiana de ohatra ny Andriamanitra avy any ambony amin'ny mihitsy hoe iny arany fanampiana de rehefa mandresy moa any rehetrarehetra fandresena tsara foana satria zay zao le vokatra jereo zao de tonga de mizahatra am'lay be foana fa misy fomba iaraha-miasa kosa anaovana ny fijerena hoe ary misy tena efa miezaka aoka izy mba tsy hivoaka gazety sy tele intsony fa tonga de fahita lasa izy voalasa ary rehefa lasa any izy aza tambazana hoe tsy maintsy mandresy de lasa misy latsa rehefa avy eo fa ny compétition internationale any amboalohany mihitsy kosa aloha de tokony omeny sarotra be ho an'ny taranja sasany angery bandekama ny tenenina hoe manomeza résultat aloha satria tena misy nge tsy afaka azo résultat misy raha mety manana eo ampelantanany zany hoe any amin'ny préparation izy raha tsy mahazo fanampiana izy tena manino izy zao mikohaka zao izy mikohaka zany mampalahelo tena mividy eo amin'ny fito sasany latsaka 10 eo ny olana eo ambadika eo amin'ny studio io makohaka eo tena zay lazaiko anareo eo akaiky ny varavarankely eo amin'ny fito sasany latsaka 9 makohaka eo de zay hoe ilaina ihany ko zany no mijery ny taranja sasany zay fahita nanao ohatra tany aloha ohatra zany zao hoe efa nanao ny kickboxing nanao ny pétanque nanao de jerena mialoha ihany ko io de io le misy an'le fond d'aide na fond d'ajustement amin'ny fandehanana amin'ny compétition internationale ao anatiny izy compétition locale ny fijerena baolina kitra zao taoriana resaka fosa junior sy ny tatoa efa ho feno foana ny 15 zany zao raha ho iverina ny compétition de anjaran'le manambola indray zany miteny hoe io araha fa nanomboka efa nilay kosa le foty aty amin'ny préparation tonga de fa ampio fa mafy be ho an'ny discipline sasany le teneny hoe manomeza résultat aloha de ho avy izahay manjary fakana 19 indray le any am'le misy résultat angefa avy eo efa haitsika tsara ihany fa atsika daholo mibary ihany no nandresy fa no efa nanomboka resy izy ny alaala daholo ihany ny gradin okay ka iverina amin'ilay loha tiako kely nefa misy partie ihany anany conseil bandekama zay hoe asina résultat ihany le izy moa mbola miaratsiny raha mibozy aloha fa nanovy kely fa avy eo anao mahazo mibahana tsy hoe le izy misy mihitsy ny taranja anankiray tonga de teneniko hoe nanao ezaka lehibe mihitsy fa tsy hitany tsy tonga amin'ny fanampiana de eo nge le tiako tenenina hoe ao anatin'le izy hoe me résultat de ho avy fanampiana le avy eo fa na izany naty zany ara manana andraikitra ihany koa nyfanjakana hoe aza miandry indrindra ho an'ny ekipa-pirenena andraikitry ny fanjakana io miatrika sehatriraisam-pirenena io andraikitry ny fanjakana no mandray atanana ny reny ekipa-pirenena reny izany natezitra ana tamina mpitondra anankiray tany aloha be tany le hoe tsy mandany vola amin'ny fanatanjahantena mety mbola tsy fatangama tamin'izany hoe isan'ny fitaratra ho an'ny firenena zany fanatanjahantena nisy mpitondra ny teny azany teto zay tena ialakitsy iny fa tsy maintsy teneniko misy mpitondra na vita ny teny an'izany teto nisy taranja teto tena navita
nanana résultat raha tsy ho tononiko tsika Madagasikara ny isan'ny alalana malagasy any zany transaltérophilie zany fibatana fonjam-by zany mametraka ny tantarany foana zany ny kanety be zany zany rehetrarehetra zany isan'ny mametraka zavatra ho an'ny fanatanjahantena zany fa manontany tena foana indraindray hoe aiza ny andraikitry ny fanjakana ao anatin'ny fanampinana ireny ny haltérophilie zao farany teo tena nanao ny fanjazana tsy nanao hoe tsy nanao ny fanjakana fa ny fisintomana lakiloso mafy be mihitsy vao lasa mifanometsiny tan zay nge miandro fanareny tsy mandefa misy an'izany teo fa nanao tena manao ary isan'ny taranja fédération nateraiko manokana reo hoe tena mahavita résultat na dia tsisy miraharaza ndraindray ho fa sa tsy miteny hoe mandrakizay dia tsy mamety tsy misy atakenina izy fa io zao ny rugby io tena nanao ny heriny izy za tsy miteny hoe tsy nanao ve ny ministera tsy nanao ve ny fanjakana fa nanao ny heriny ny teo anivon'ny taranja rugby namaly ny antso moa namaly ny fitaraina moa avy eo ny fiatondram-panjakana dia ny irariko zany raha ho feheziny zay rehetrarehetra zay tsy andrasana foana zany fa rehefa hoe matoa anao amboary eran-tany matoa dia isehatra amina lalao iraisam-pirenena dia efa nisy ezaka lehibe natao tao anatin'iny noho izany ampio ilay taranja andeha hiatrika an'ireny lalao iraisam-pirenena ireny zay ange le tena tanjona eviana ao anatin'le izy misy zavatra ampitaina kely ihany koa ty zareo misy lehilahy ny mandehandeha ihany misandoka ho mpiasan'ny jirama zany ho antsika zay sosanatria misy olona miditra ao an-tranao izy io tsy mitondra batra zany fa rehefa takina izy dia izy foana zany ohatry ny avava efa nisy ihany zany tato anatin'ny Facebook ny olona nitaraina manao misandoka ho mpiasan'ny jirama izy dia mitady mitety trano izy tonga dia miditra ny anaty trano efa nisy ihany zany ny olona nitaraina hoe miditra izy dia mipankasiaka be aminao ohatra ny ianao diso fa izao manoloana ny jirama nefa hoe mangalatra ordi savatoko mangalatra ordi sy telefona nefa inona ny ataony fa tsy mangalatra izy rehefa atsoina zany hoe mpangalatra tsoky izy mitsoky izy dia azafady ary hoy izy dia ny jirama zany manao an'izao antso zao azo mpanjifa atao tsara mihitsy noho zany mitaky ny taratasy zany hoe reto manaraka reto CIN na ny karapanondrom-pirenena dia badge na karatra mampiasa ampitoviana amin'ny CIN zany dia ordre de mission na taratasy fanirahana arakasa voasininy talemisahana azy ary milaza ny faritra iandreketany Maria na raha fanalana compteur ohatra dia tokony dia tokony misy taratasy soniavy ny mpanjifa ary mijanona any aminy dika mitovy raha misy zao ny zavatra mampiay dia misy laharana maimai-ponty ny 3547 zay ny numéro vert afaka tsonareo raha misy olona somary mampiay anareo miditra ny trano zany hoe misandoka ho mpiasan'ny jirama zay le izy sady mampitaintaina hoe inona avy ny zavatra efa vita efa lasany sy ny sisa ny trano ihany koa jerijerevy ihany na any ambony ianao ka ny ao ambany resaka jirama ihany ianao i Larissa misy fitarainany ty fanamarina fitarainana ho an'ny olona hoe alefan'ny olona zany mahakasika an'izay iny zany jirama zay hoe teo jirama mahavoky zany ny resaka eto mba jerena sy mila fanamboarana zany fa tena mila fanamboarana kely zany fa misy lehilahy zany eo milaza ho mpandamina dia nefa nisy olon-dehibe zay nilahatra teo efa antitra le ramatoa zany anatitra relevé dia mba niampita teo amin'ny kesy satria malalaka le izy dia sady andojiro zany dia sady andoha vola tanareo rehetra dia lasa tsy fantatra teo zany zay nahazo an'ilay tompona ndraikitra dia lasa tonga dia nasaina miverina tary ariana tary ilay ramatoa be efa antitra aby za kosa aloha zany ninina misy mpandamina zany eo tsy fantatro na le mieritreritry le mpandamina hoe mbola tsoa fa le zaza koa mbola misy fetra koa zazatra eo amin'ny firy taona ihany ny azo ikena makasika an'izay misy zavatra tsy atotro kely ty
firenena kely mahakasika tena tsy voazo rehefa aviana mahazo biditra moramora tsy metsonka alao tena tsotra le fitenenana teo hoe aiza ny fanjakana inona ndraiky teo fanjakana inona ndraiky fanjakana hoe ministera lisy tsisy resaka hoe iza ny tena tonatorahana voninkazo dia iza ny mena tehamainy trany le izy fa tonga dia samy filazana hoe samy anareo mandray ny andraikitrareo ny ekipam-pirenena ho andraikitra ny fanjakana foana dia donc zany tsy misy tsony hoe mba hoe fiandrasana inona fiandrasana ina fa rehefa misy ekipam-pirenena manao déplacement ny any any dia tokony tonga dia tsy mba miandro kosa ny fanjakana zay ihany le izy hoe mitory dia mbola tianareo foana koa hoe fitoroana fa tsy fitoriana ankariary fa ny mitoroka tsy mba ankariary satria maty ny olona voatoroka ny mpitoroka fa ny mitory iny miakatra fitsarana mbola omena mpisolo vava mbola aninona na ny voatoroka na ny voatory aza omena mpisolo vava iaro amin'izay fitadiavana ny rariny fa ny ane fitoroana mbola tsy tonga aloaloha izy tokambatroanao mitondra ny ny oram-baratra ny masoandro ny natiora ny voninkazo ny lokony manodidina tokoa ny mandravaka ny tontolo androntsika ary mbola mpiavaka kokoa ny tontolo andronao safidio ny loko iris na olon-tsotra ianao na maty aniny natao anao ireo loko sy traitement pour bois iris hitanao any amin'ireo mpivarotra voatonona ampesy facebook iris peinture d'exception iris peinture d'exception Nenyo sama manamboary paty. Fanamboary neny la? Oe! Tao amle tsara be Wayo! Ary mitombo be le paty nataony neny. Ie, paty rosiny ane sady tsara no mitombo be. Nenyo, sa mbola anary. Na spaghetti na macaroni, ale foana rosiny ihany no tsara e. Te hanatanteraka ny nofinao ve ianao matoky ny tenanao atanjao ny saina miasa mafy fa ho tanteraka izany ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or mianjaika ny collection nofy izay nofinoana tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao Aigle d'Or manandratra avo ny antsika Atulti Jet Production Zipak Event Siana Camponane Fitbe Yona Satiana Cam Titonti On Espace de la Tiadana Nisuma Ename Onum Cam Simural Nila Noa de Ofanani Fana Ode Adufana ni DJ Arin Am Ambiance Discothèque Mafana Vite Dirana Real Ladia L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris Peinture d'Exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris pour tous travaux d'intérieur et d'extérieur. Disponible chez tous les revendeurs agréés, visible sur la page Facebook Iris Peinture d'Exception. Optez pour une gamme de produits de qualité. Iris Peinture d'Exception. Vendredi 13 mai, eo amin'ny parvika soarana. Hoay, fampisehoan-tsiny ahitana ny hira vaovao sy ny teo aloha. Iarahany amin'ireo mpilalao mozika be, mpandihy, mpiangalan'ny tsiro sy ireo vahiny maro. Première partie, Young Square. 10 000 ariary raha vidindo amin'ny aloha, 13 000 ariary raha eny an-toerana. Partenaire, New Vibes, Ivanco, Les Nouvelles, Alliance 92, CUA. Hoay, Silo, vendredi 13 mai. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, propose une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion,
guidé par la technovation. Te hanantanteraka ny nofinao ve ianao? Matoky ny tenanao atanjao ny saina miasa mafy fa ho tanteraka izany. Ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or, mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action. Ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra. Ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao. Aigle d'Or manandratra avy ny antsika. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Panao gazety makafela ke natao mpieno voakasepitra tamin'ny resaka felaka ny mpieno tena tafaresaka teny an-dalana tamin'ny andro ny omaly zany le tia le izy andreo tsisy resaka mihitsy fa mihitsy tamin'ny mpieno ary afaka mihitsy mandroso tompoko tompoko salama tononona mandrakariva ny fiadanan'ny tompo ho aminareo rehetrarehetra dia mirary sosiny tsara rehetra ho an'ny mpiaino rehetra izay mandrakariva ny RDJ. Raisiko kely ary tompoko kely ny lakilosy ao anatin'ilay fanatanjahantena no resantsika teo Bandrakama. Ny fangatahako aloha ana manokana hoe Bandrakama raha mba azo atao ihany ny milaza ny hoe vokatra ao anatin'ilay fanatanjahantena avy any ivelany rehefa le milaza vaovao satria maromaro ny olona tsy maharaka an'le Ligue des Champions alina ohatra dia mba tsara ihany raha mba asian'isakely fanontaniana hoe nandresy Real de Madrid tamin'izao zao kely tsy atsy iny fahavelako any iny fa zao sofina mandre mikasika an'le fanatanjahantena resan'ny Bandrakama teo marina be mihitsy le izy aloha le hoe vokatra aloha nefa ny amin'ny lafiny iray za mahita koa hoe raha tsy ampiana amin'ny resaka fampitaovana sy amina resaka subvention mihitsy aloha ilay taranja dia tsy ahita vokatra isika. Bandrakama mety matadidy fa apatsiahy kely anao aza andry malalako fa teo ambany fehiny metratsoa tamin'ny nanao baolina tamin'ny fotoanandroko dia fantatro tsara tamin'izany fotoana izany ny fomba nanabeazan'ny metratsoa anay dia hitako be mihitsy zany le izy hoe rehefa motivé anao azafady amin'le fomba fitenenana zany moralement physiquement zany amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy dia motivé kokoa ianao manao an'le fahataranja rehefa avy eo dia hitako zany le izy hoe mifona aminareo aingany mba ho diso ny fandresako azy satria zay ny vaovaoreko araka ny recoupement azoko tamina olona vitsivitsy hoe 300 millions FMG karaman'ny Nicolas Dupuis dia mametra-panontaniana zany hoe aiza ho aiza amin'izany ny anjara ny mpilalao raha ohatra ka ny mpanazara omenao an'izany nefa ny mpilalao tsy misy ohatrany manahirana ihany le izy ka tsara ihany mba dinihana zany ny zavatra ohatran'izany mba ahafaha tena hoe mampandroso le tsirairay avy ary marina koa ny tenin'ny équipe. Magatsiraka pasteur marina tsy aho hoe 2 minitra ianao izay miantso ny famarinan'izay aloha dia tena manahirana be hoe ohatrany olona zany hoe 300 millions FMG karama tsy ananantsika aloha zany zay ty marina momba an'izay hoe tsisy mahafantatra an'izay aloha aloha tena tsorona hoe tsisy mahafantatra an'izay tsika fa io moa mety kotaneny rehetrarehetra eny hoe zao one fa tsy officialy zany zay finoana le radio azafady finoana le radio. Oui, mba miresaka ny RDJ azafady. Eny tompoko tafiditra oui miarabantsika rehetra ny resaka délation Rainbows teo dia azo atao ve miresaka ny ainana tao firaisana fahatelo omaly nandeha tao firaisana tsy manonona anaran'olona. Oui, ny tonga tao amin'ny firaisana fahatelo angataka sorapiankohonana sy fanamarina paterahana tonga eo baravarana ianao dia misy mandray olona manao badge dia hoe ity ao ianao fa karakaraiko entiny miditra birao dia misy olona maromaro ao anaty birao ao dia hoe karakaraina ianao tsy fantatro moa leo karakaraina tao voalohany fa kai dia manaraka ny circuit normal
doka hoe aleo anaraka circuit normal natao aminareo tonga ao am'le izy mividy en porte 108 mividy taratasy fangatahana de fenona ny taratasy makany porte 205 en porte 205 dia raisina fotsiny fangatahanao de mandoa ray alina ho an'ny sora-piangonana arivo ariary ho an'ny acte de naissance dia tsy misy fanamarinana io na kely ary hoe nandoha vola tao sy nangataka asa tamin'ny firaisana fahatelo ianao fa de hoe zay de am'disy ianao zany mandeha no mandray ny valiny ty zavatra zany hoe fahitana azy fanaovana ino moa sy fanamorana kolikoly ilay zavatra le système misy ao fa tsy manaraka tsy mazava ho an'ny olona ny circuit normal na ianao zany manaiky karakarain'le olona de mety io zany raha mifahazoko azy olona nandray teo amin'ny varavarana valo amby zato io zany tsy tena mpiasa ao zay zao mifahazoko azy raha mifahazoko anazy hoe miasa ao izy zany fa ohatrany hoe mandeha kolokolo le izy mandeha kolokolo zany hoe izy no mikarakaranao de mila mametraka kely ianao zany kanefa de mivoaka ny valiny hoe amin'ny fahafolon'ny volana indray ianao miverina vao mahazo an'ity zavatra angatanao azy ohatra hoe zany hoe mbola hely zany ka tsy kolokolo salama daholy miaraba toko miaraba mpanajana salama hoan'ny hoantsika zany hoe am'le hoe resaka hoe le hoe avoainy résultat tsy possible ny résultat zany taravatsikesake mila fanampiana aty ambany io zay vao misy résultat mivoaka fa tsy possible zany hoe avoainy résultat mpanjakama ay zany atsika mamalina résultat raha tsy misy ezaka sa no miracle nareo miracle mon ami de ho an'le resaka fanaovana gazety mba manaovana angatsika mpanao gazety resaka ino hoe investigation araky le irayrayntsika bela be ny ka afaka anaovana an'izany ohatra ny seresque ohatra hoe le taxi be namon'olo reny mba sy hoe tata inona ny problème hoe tino diso de mba aniny ohatra le tamoto ohatra tsy mamofotamany fa reny misy bus be nitondra mpivavaka namon'olona teny akazo be reny zao hoe ay zany sitiny reny tsy ohatra nitsitatsika mihitsy zany hoe tsy ilaina ny agent délateur fa eo mpanao gazety ka mba ianaratsika ny ivelany ianaratsika hoe misy investigation mamoaka tête mba misy tête mitapaky hoe zany azonareo hoe zany raha eto manko tsy misy manao aza fotany teto vola kely angamba engane mba ho diso engane mba ho diso fa tsisy mivoaka fotsiny miverina hoe any manao azy zao de fa hoe tsisy zavatra tsisy toy fa voaka fotsiny le tata ohatra zao reny afera volamena be reny aiza suitiny reny tsisy samanao an'iny isika mpanao gazety fa ohatra ny tetsinao azy fangagamany amin'ny malaza izay ntenen'izay ramse zay aloha ny zavatra rehetra misy zany hoe mivoaka de avy eo tsy fantatra tsony ny toy de misy indray ny mety hoe olana vaovao de tsy fantatra tsony ny toy mety hoe tsy mahazo fanampim-bavao tsony veny reo zany sa fa io le vatrany aloha afaka miditra honorant de mirabany verina kely fazafady indrindra tiano kelan'le resaka teo fotsiny mpanjakama le izy resaka oetin'ny rivotra eny nge le resaka ho ay ary misy olona maromaro tafaresaka amin'ny teny eny de miresaka an'izany ka zay ny tenenako teo hoe engane mba ho diso zay zavatra zay fa ianareo mpanao gazety moa no afaka tena manamarina sy mandiso an'le resaka hoe zao ny karamanianina zao ny karamanianina fa miverina kely fotsiny ao anatin'le hoe ny fampitaovana ho amin'ny tara rehetra
isaky ny ministera tokony hojerevana zany, tsy tokony asiana zanak'ala hafa zany le izy fa tokony apetraka mazava tsara hoe rehefa mahazo ny anankiray ohatra zao rehefa andeha hivoaka dia tokony mba mahazo koa ndrehetra vao resaka reo teo ohatra ny resaka petanky, ny resaka fibatana fonjam-by sy ny maro hafa rehetra izay hitako hoe tena tokony mihitsy satria zany zavatra zany no niteneniny Snitgera tamin'ny fotoan'androny izy nitantana ny atao hoe Club M tamin'izany, teneniny mihitsy hoe raha tiana handroso ny firenena anankiray dia omevahana ny sport collectif. Tena raha vao izay zany ny zavatra mipetraka dia mampandroso ny firenentsika fa raha mbola hoe araka ny teneniny Bandy Akamate hoe marary be za koa fa naino mindresaka iny tamin'ny fotoan'andro hoe tsy andany vola amin'izay resaka fatana fanatanjahantena nefa nitady io tsara fa matoy ianao mbola manana herijika afaka miaina sy mivelona dia noho ny fanatanjahantena noho izany aza ambanena ohatran'izany le izy fa mba jereo zany zay zavatra tokony atao mba hampandrosoana an'ilay fanatanjahantena zany fa io tena samy marary amin'io daholo tsika rehetrarehetra dia anisan'ny sorako be dia be ny fitondram-panjakana amin'ny fakasana ny ringo-by vehivavy dia engane mbola mba hitoy ho an'ny taranja rehetra izay fombiazana izay mba fa Madagasikara mamiratra indray eto amin'izao tontolo izao ity fa dia hoe tany mahantotsika nefa ny manana an'izany harena be zany. Mirary soa dia samy ten'Andriamanitra indrindra dia ho ambinin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny misy résultat io aloha zany ny tena hoe tsara indrindra fa nisy taranja koa teto miala tsiny pastera hoe tsirona kely makany amin'ny taranja iraisana eto nisy taranja teto tena teneniko fa tsy maninona ny haltérophilie vatsika rehetra ao tianao arbitre akory tsy dia mahavanana tsy dia havanana loatra amin'ny taranja aninina zany fa mba tiako tenena fotsiny hoe le izy moa teny vahiny dia lasa ohatran'ny sarotra be ny miadevitra amin'izy hoe résultat. Le résultat tsy voatery hoe iny fa baolina miditra 4-0 na sahala amin'izany zany fa veretako azy hoe mba mametaka planina matipaika ianao io hita fa manana davitra tsy haiko structure sy plan d'action hoe zao ny zavatra kendrena mandritra ny taona sy ny etcetera zany hita hoe mba misy zavatra matipaika fa tsy voatery hoe nanao match dia 10 na 9 ianao dia ny 4 tambreo na ary foana ianao dia fieretako an'izy hoe résultat zany tsy voatery hoe score fa structure hita hoe mijoro tsara matipaika zany zay le izy azafady fa tsy arbitre ny tena tsy misaotra indrindra saotranao dia velomy ianao rasomanareo ny zavatra antanimbanareo sady andrany docteur Manitra ihany miaramantsika rehetra raisina kely vetivety tokoa fa nisy miresaka ny hatsarana vidina tsy azo ny hatsarana tosa tsy afaka ny aratsina maninona ny aratsina tosa tsy afaka ny aratsina trosa tsy afaka ny aratsina miala anao votsarony miala anao votsarony le hatsarana nataonao any miala anao votsarona fa
tsosa fiavaka le araha fa magnaraka fikely foana io e. Azo ray bozy zany tiako teneniny. Azo niteneninao ny hatsarana ny teneninao koa ny aratsiny. Azo dia. Sotra betsaka zay mahasoa daholo. Eny ary tompoko mahasotoko. Dokotera. Averina kely izy teo. Dia zao le izy. La immunité collective zany a. Ny olona tratra ny aretina rehefa mafeno eo amin'ny 10 isan-jato sa mihoatra an'izay no tratra le izy. Dia amin'ity aretina coronavirus zany a, hatreto ny manam-pahaizana zany. Tsy mbola afaka nametraka mihitsy hoe rehefa tratra ny aretina coronavirus ve ny 10 isan-jaton'ilay miara-monina. Dia tratra le izy sa rehefa tonga ny 70 isan-jato. Ary zay tsy niresahana an'io intsony. Tsy dia niresaka an'izany immunité collective fa fanontaniana mipetraka moa le izy dia valiana e. Allo inotsika maheno radio io fa tonga dia ataoko milalalala dia zay no tena tsara. salama daholo rangahy salama. Ie tsisy vaovao fa dia avaty ambony radio tsy ala ihany fa tsy mba ho vitatika kosa hoe Raymond Tabal reny le eny ataon'ny Real de Madrid reny. Mandeha 0-0 anganatsika eto dia mba manao salany aminy dia fa afaka aloha. Zay mba tiana resahana kely dia fa misy salama rangahy. Any famotsain'Andriamanitra ie amiraso dia veloma mizenona be hoe izy dizaine Rovina hono ny andeha anjono hoe mpanjifa ve zany masoa mpandeakama masoa mpandeakama ndao ary mifakalalina ro lava mifaka tsokombakomba toy izany ihany dia any amin'ilay resaka fanaovam-vaksiny zany ny tena vahaolana aloha hatreto. Hatramin'izay kosa tsika nisy fepetrany ray sy ny tsirairay rehefa mitambatambatra reny hiaraka amin'ilay fepetra raisina iombonana dia mena ohatr'izao zany ilay tany mitondra ny tsimokaretina. Ahoana fomba fampiarana an'izay le hoe collectif zay dokotera? Iny zany ohatrany tsy azo jerena intsony aloha hatreto satria ny tanjonao anatin'iny dia hoe raha voan'ny aretina ny 10 isan-jatony mihoatra ka itsika nefa raha ohatra ka tsy hanao vaksiny voan'ny aretina dia efa mananontanina ilay forme grave dia ho sahirana ny eny amin'ny tobi-pahasalamana, sahirana indray amin'ny oxygène. Manana tokoa fa nitokanana ilay famokarana oxygène eto amintsika. Dia sao dia mahita an'iny indray ny olona dia ndao rangahy arary fa tsy maninona. Efa misy oxygène zany ao, aza misangisangy ratsy amin'itsy fa tsy mety. Fa zao le izy, vaksiny zany azo apetraka tsara hatreto na variant na tsy variant dia manana ny lanjany foana ny vaksiny. Ary iny mbola tsy niova na ny any ivelany na ny eto amintsika fa fanentanana zany mandeha tsara mihitsy amin'izao fotoana izao hoe nareo le olona marefo ndao ataoko hoe isika za zany anisan'le marefo zao satria efa 10 taona mihoatra dia ny marefo zany dia aloha manao vaksiny be mihitsy satria efa tena io zany dia aloha vita marefo fa mora feno be. Dia zao le anankiray farany aloha inona kosa zany le olona aloha mananao daholo nareo e. Ahoana dokotera Manitra? Salama tsara. Dokotera Manitra zany ma mety voan'ny corona? Ahoana hoe? Fa maharary be daholo le vatako iray manontolo. Fa miankina amin'izay nataonao ihany ko. Inona maharary vatana ohatra dia any no azona amin'ny resaka mbola mandre fofona ve? Mbola mandre fofona fa hatrany amin'ny atoko ka hatrany amin'ny tongotra trovana be daholo mihitsy. Vao naheno mihitsy hoe atao ianao dia hampiditra crédit efa hiantso any dokotera aloha. Ohatra ny vovoan'ny sery sa tsy dia misy an'izay? Tsy dia misy sery aloha. Fa ny village voara mbola manao test amin'izao 10 minitra dia mivaly le izy. Le fohatongavany eny ngamba no mety hanahirana anao ohatra. Fa 10 minitra dia mivaly le test eny village voara amin'izao. Raha ny vokatra omaly fotsiny izao no jerena nisy amam-polony teo nanao test ny anankiray ny positif. Zany hoe raha iampafony zay zany raha azoko resahana tsotra hoe ny vokatra atao amin'ny village voara. Ny tiako tongavana zany hoe tsara ihany manao test raha misy fanahiana. Fa raha ohatra hoe pozitiva dia tonga dia efa miandry koa mifanafody. Dokotera. Zay ny azo atao aloha. Fa io tsy azo atao anjoanjo mantsy. Testa ihany ny amatarana aloha. Rehefa tena be dia be indray ny olona voan'ny mitovy aminao zay dia tonga dia mifanafody indray no alefa aloha. Zay le teknika azo ifampizarana. Amintsika ny teny zao zany zay misalasala dia manao test aloha dia mbola miteny nga ianao ny anahy manko le fanafody zany efa nalefa aloha. Le manala manakotsako dia manao kokoa ianao zay kokoa efa manomboka azo azy ve?
dia izay ny tenen'ilay dokotera hoe farany efa namonjy dokotera kosa fa milamina nge zany eny fa namonjy fa mba tia ok mety zany dia aza manao reraka be ny sakafo mitondra hery fiarovana zay apetraka tsara inona avy zany ohatra hena ohatra voankazo voankazo ary ny anamaitso le hoanina manta reny ary ny angivy fa ny fanaovana vaksiny aloha docteur manitra zany ao anatin'le le maheno hoe salama tsara iny mihitsy eo indrindra tsika zao rehefa ny fotoana ohatran'izao zany ny azakazahana ny fanaovam-vaksiny satria maninona ny olona salama no manao vaksiny ny olona marary fanafody no mena azy dia ao anatin'izay betsaka ny salama zany dia vaksiny zao no atao betsaka allo salama toko miala tsika oatra manapaka ny dokotera foana tsy manino toy an'le resaka iranga resaka le ina le resaka firaisana teo tsy firaisana inona kory firaisana fahatelo firaisana fahatelo iny mba tsy hoe le firaisana le 0 ary fa le za zany mba ty andro kely mpandekama moa ny teniteny de mandeha anao vao miresaka polisy pirenena dia misy mihaino avy hatrany saiko raha marina zay mpandekama nahoana aloha nahoana mba te hiano fotsiny aho hoe mba midina reo mba mijalo reo mpitatotra reo mba tena sahirana fa za zany nateny an'le bandy mihitsy anke maninona moa raha mitondra le any am-piangonana reny rangaho dia tatazana amin'iny fotsiny sisa le izy fa tsy mitenina reo any eo anosy be mandrapatonga ty anosy aty ranga tena manahirana le polisy le kolikoly maka ikolage ka za miteny zala mba minaova le any am-piangonana reny le ohatrany taty kafe reny sisa nao tao dia mba tsy mitenitsony ianao fa iny fotsiny roso dekopy ny olona dekopy ny olona fa tena fona ny lalako isan'andro fa tena rakety minimum mahazo any any tena hoe 80,000 100,000 andra lana za 200 zay kosa aloha zay kosa aloha fa na izany mba miavitra ohatranao koa reo bandy reo rangano tena marina miavitra ohatranao tsy tadidinao angale tonga ao an-trano dia inona ny loaka sisy loaka ao dia apetatiny akanjo dia tety sifleko le corps mihitsy zany nalaindrala baraka dia le bandy namany tsy manao ininona ny tena fa baraka ao anatin'le izy ny tena marina amin'ny zava-ty rangava tena mbo miantso tompona andraikitra mihitsy manomboka eny anosy bery amin'ny sapana nosy zato ery mandrabaka tonga ty anosy be ranga sao raha betsaka mankasitraka tompoka za aloha dia nanisy zay tsy mijanona mihitsy fa dia misy foana zay delateur dia tsy niteny fa raha izany meny dokotera manitra tarama mampanaova aloha toy izany dokotera resantsika ary androany zao misy fivoriana ao amin'ny Carleton na maraina sy ny hariva ny antsona andreo ilay tompona andraikitra any amin'ireny orinasa reny satria zao tokoa ny zavatra miseho amin'ireny orinasa indrindra ty le hoe orinasa afakabo marobe ny olona ao anatina toerana anankiray dia tsy maintsy jerena zany satria raha vao olona maromaro amin'ny toerana iray dia jerena aloha hoe manahoana ny abean'ny trano misy rivotra mifamezivezy sa tsisy misy olona mikohaka sy mitondra aretina ve ao satria raha tsy izay mivoajery mialoha dia manjary misy fifamindrana aretina ao amin'ilay toerana dia hifanazavana amin'izay amin'ireo tompona andraikitra zany no atao androan'ny tontolo ny andro ny maraina sy ny hariva mizara zany reo ilay orinasa ireo misy ny tapany voalohany mandeha maraina dia ny ambony mandeha ny hariva fa be dia be ry zareo no avy amin'ny fotoana io androany io resaka io androany resaka io misy fanontaniana ho an'ny dokotera ato hoe raha bevoka telo volana ve amin'izao nefa tokony efa hanao booster dia azo atao ve azafady azo atao ka azo atao fa tsy mihinana anti-inflammatoire tsy manao reraka aloha zany apetraka kosa zay asa nananao reraka alina ve telo volana ny kibo dia misy aloha manao reraka mihitsy dia aza manao reraka zay fotsiny le izy misy manao tsy reraka no rara tonga dia fainareo ny resaka tsy manao reraka dia manao vaksiny makaina tsara itsoketa rehefa aveo fa io tsisy miaro zany io mazava hoe dokotera ny eo misy manao reraka na ny mampinono ara dia tsara manao vaksiny ny mampinono ny vehivavy bevoka reny zany tafiditra ao anatin'le hoe olona marifo dia efa natao ny fandiniana afaka manao misitraka vaksiny dia ny amin'ireny le fanaovana vaksiny amin'izao fotoana izao manao azy
ary le voangoto ohatrana ny voangoto matetika mihinana an'ilay fanafody anti-inflammatoire dia rehefa anao an'ilay vaccine dia ajanona aloha iny fanafody iny zay ilay toromarika dia manao fanafody dia manao an'ilay vaccine dia efa milamina hatreto moa zany dokotera tsy misy zavatra atahorana mihitsy ny amina resaka hoe fanaovana vaksiny hoe ty olo ty tena karazan'olona tsy mety iny lay ilana le dinidinika eo anoloana rehefa tonga any amin'ilay fanaovam-vaksiny le vaccinodrome dia misy olona mandray aloha voalohany manao dinidinika ohatra rehefa metra tanany reny dia misy dinidinika mialoha dia manao dinidinika antanina avokoa zany hoe manahoana ndray mandreny tany ny misy aretina mitaiza manahoana fahasalamana jerena ny tosidra raha azo jerena koa ny hoe tany glycémie dia jerena eo vita iny dia miditra amin'ilay mpanao vaksiny dia eo amin'ilay mpanao vaksiny indray no misafidy fa ina le vaksiny mba nieritreretinao tsisy fantatro eo amin'izay zany misy karazany efatra izy eo dia misafidy ray amin'ireo izy misy ilay tonga dia hoe dozy ray fotsiny dia misy ilay dozy anankiroa eny ary Nzakatina, 30 ans de scène. Nialady 29 mai, live prod manotranao. Nzakatina, 30 ans de scène. Araina grand orchestre sy outron'ireo ampiarapeo aminy. Palais des Sports Mamasina, manomboka amin'ny 300,000 Réservation 20 000 ariary, 15 000 ariary, 10 000 ariary. Billet 8 000 ariary. Ivoaka ny anatina ny romaine tapakila rehetra ao amin'ny super musique analakely. Partenaire média RDJ, sponsor officiel PHB. Événement live prod. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris Peinture d'Exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris pour tous travaux d'intérieur et d'extérieur. Disponible chez tous les revendeurs agréés, visible sur la page Facebook Iris Peinture d'Exception. Optez pour une gamme de produits de qualité. Iris Peinture d'Exception. Inona daholo vadika tsy mitovy rehefa ataonao kalina beton reny mafantatro fa sarobidy zany norme dans ro base zany mampiasana amin'izay kali beton manara-peno mitovy mandrena zavatra tsara ho an'ny tanàna ke vita malagasy Te hanantanteraka ny nofinao ve ianao? Matoky ny tenanao. Atanjao saina miasa mafy fa ho tanteraka izany. Ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or. Mianjaikany collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design inaction. Ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra. Arao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao. Aigle d'Or. Manandra avony antsika. Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères. Il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Ny oram-baratra, ny masoandro, ny natiora, ny voninkazo, ny lokony manodidina tokoa ny mandravaka ny tontolo androntsika. Ary mbola miavaka kokoa ny tontolo andronao, safidio ny loko Iris. Na olon-tsotra ianao na maty hanina, natao anao ireo loko sy traitement pour bois Iris. Hitanao any amin'ireo mpivarotra voatonona amin'ny page Facebook Iris Peinture d'Exception. Iris Peinture d'Exception. Revy milay be iarahanao amin'ny Samuela sy Rabosa. Samuela sy Rabosa ao Antsahamanitra ny alahady vavalo ny volana May manomboka amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro. Amin'io tsika miaraka ankafy ireo vazo milay rehetra hatramin'izay. Itapakila dia vazonao tsy faina eo amin'ny hekitara ankadidapaka amin'ny vidiny 2 alina ariary, Reza 2 alina ariary, VIP 3 alina ariary. Revy milay be Samuela sy Rabosa ao Antsahamanitra ny fahavalo ny volana May. Piara-miasa RDJ.
ry malagasy piray tanindrazana ry fiangonana malala manoloana ny fizahatoetra mianjady amin'izao firenetsika zao aretina loza fahasahiranana samihafa andeha isika hivavaka ao amin'ny firenetsika fa soratra masina raha andriamanitra ny momba antsika iza no atohatra antsika aza matahotra mino fotsiny ihany fa jehovah iataonareo va ianareo kosangina andeha mitraka ny atsika ao anatrehan'andriamanitra isika ny fiangonana jesosy kristy eto madagasikara ny sampana fifoazana ny komity faivapolo taona ny safifa dia manasanao tonga amin'ny fiaraham-bavaka lehibe izay atao amin'ny asabotsy fa 7 volana me ao amin'ny kolezioma Matsonjobe ny maraina mandraparivon'ny andro isy vavaka sasa sy fampahezana toroteny ho fampiorenana ny fonao hatonga anao mpandresy ary ny fiderana goavana hotrononyreo mpanakanto ara-pilajan'ny tsara ho avy ao ny apivity koraita Christophe Ratiem GM3 Rizarakoto sy ireo mpanakanto maro samihafa ny asabotsy fa 7 volana me ary ny fotoana tongava ianao fa ho aminao ny fandresena Tia anatanteraka ny nofinao ve ianao matoky ny tenanao atanjao ny saina miasa mafy fa ho tanteraka izany ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hatanteraka ny nofinao Aigle d'Or manandratra avy antsika RDJ amsivy maraina tsodrivotra tsodrivotra manaraka hatrany ny fandarana rivotra ianareo mba manao an'le fomba ny dadany nenibe moa za dadabe ny onjapeo radio ahoana indray le mba fomba taloha nenibe manao fomba nenibe ny manaraka hatrany ny fandarana rivotra ianareo miditra eto amin'ny tapany fahatelo sady farantsika amin'ity maraina ity dia mitoy ihany ny velakevitry ny dokotera Manitra ia ao anatin'ilay fotoana tena tokony hanaovana vaksiny ho azy ao vaksiny coronavirus resahako io fa ny vaksiny ankizy koa zany iny efa zay latsaka ny olona vita zany zao atreto oharina amin'ny isan'ny malagasy rehetra mbola ambany io zany zay mahatonga antsika manentany raha tsy diso atao folo isan-jato raha be indrindra tsy lavitra an'izay tany amin'ny lavitra ihany na mandainga indrindra reto ilay zoky olona ohatranay tsy de manao tena fandresana zany hoe olona marefo de tsara ihany manao le vaksiny ohatrany adinodinony zareo le izy ny olana mipetraka tamin'ny zoky olona de hoe la izy mivoaka ao tokantrano mandeha ny amin'ilay fitaovana vaksiny mihitsy mety olana de amin'izao fotoana zao efa misy organisation zany napetraka indray lay manatona ny manatona eny fa tsy manatona raiko ny afatra efa lasa rangazy fa lasa efa niatona eny fokotany mihitsy zany zao manatona eny amina toerana ahafahana ahitana olona maromaro efa zay zany zao ny amin'ny alalana fiarakodia sa trano eva mihitsy misy trano efa misy trano efa fa ho ana orinasa de ny fiarakodia tonga de afaka mandeha amin'iny rehefa raha misy orinasa zany zao hoe anao vaksiny de milaza fotsiny izy hoe misy manao an'ny hoe misy olona firy izy ny anao vaksiny jereny koa zany hoe fa io zany tonga de hoentina foana ny karazam-vaksiny iny tsy tokony olana fa nisan'ny olona no mila petraka tsara so de tsy ampy ny vaksiny fa am'izao fotoana zao hoe docteur Manitra misy orinasa mbola tsy navita vaksiny daholo ny ao aminy satria tafiditra ao amin'ilay hoe tsy azo terena ny olona satria manko ny orinasa zany teny tsy maintsy manao vaksiny daholo tsy mahazo manao tsy maintsy zany fa resahana amin'ny antony atao tsy maintsy ampanajana zany le izy fa tsy voatery zany anerin'ny mpiasa ao aminy tsy voatery fa ny olana de zay le ho azavaina amin'ity ity ao amin'ilay fivoriana iarahana amin'ireo le tompon'ny orinasa ary misy solotena ny ministera sy ny district sanitaire ho any amin'ireny orinasa reny efa natao zany fa ho tohizana misy solotena mihitsy zany iresaka amin'ireo lay mpiasa ao anatin'ilay orinasa anazava manahoana zany hoe manao vaksiny inona ny tombontsoa ho azo inona ny mety hoe vokatra tsy irina de ahoana ny alana amin'izany
horesahana any amin'ireny orinasy ireny zany le izy. Misy fanontaniana koa hoe raha tamin'ny novambra hono nanao vaksiny dia mbola tsy lefy hono ny heriny sa ny vaksiny tsy dia hoe lefy ny heriny fa mihena ny fitadidiana ohatran'ny mpianatra rehetra ihany rehefa elaela tsy namerindesona da dinodino fa rehefa verina mamaky an'ilay lesona dia vetivetika kely tonga dia hoe hay ve zay le izy dia ohatr'izay ny anaovana le boosta zay zany anton'le boosta zany a amerenana an'ilay fitadidiana any amin'ilay hery fiarovana tampohina le vatana no mitadidy le sela fotsy misy karazana sela fotsy pitadidy ohatran'ny misy betsaka ianao a angejereny mainty le fa regny le alcool mibetsaka no le izy koa iny ny problema baraka moa docteur le matsy hitanareo misy an'le olona reny zany de ary tao be loatra ny alcool ao anatin'ny rany nefa ny tokony rano betsaka dia manjary mifamadika dia iny le voataniny andro dia mirehatra dia mirediredy andeha aloha tsika anao azada kely anankiray docteur dia avy indray anao manao somatsara sianaka bonanea miaraka amin'ny fanahy ry DJ Arila ry Ode ny zoma fa eny volana rapitso zany manomboka amin'ny 2 ora ao amin'ny espace de Ratsiadana eny vila Brosety misy ihany koa ny fanazavana fanafiny dia amin'ny 034 21 370 29 atsonareo ny vidipidirana amin'izany dia ray alina ariary ndoro sianaka bonanea nefa gona Samuela Sirabusa kosa ao Antsahamanitra ny alahady fa volana May roa soa arivo manomboka amin'ny roa sasany anao fampisehoana ka arivo lehibe izy io vidipidirana ray alina ariary ny réservation roa alina ariary ary ny VIP 3 alina ariary raha mandry toeranareo dia ny 034 58 872 77 na 034 74 519 24 Njakarina telopolo taona antsehatra alahady 7 May etsy amin'ny kianjan'ny etsy amin'ny kianjan'ny tafony Mamasina zany hony etsy amin'ny kianjan'ny tafo etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mamasina efa vonona ny tapakilatra amin'ny super musique Analakely ny fa nanomboka ny faharoa ny volana May teo ny fampisehoana dia tanterahana amin'ny fa 7 ny volana May raha ohatra ianao mila ny VIP dia antsoiny 034 36 339 37. Fahatepolo taona ny lycée privé Lapy Rapitso no ankalazana an'izay Rapitso zoma eny volana May amin'ny 10 ora maraina misy ny fandaharam-potoana entina manatevina an'izany fankalazana izany amin'ny filatrony ireo mpianatra ankehitriny ao amin'ny fizarana maro-boninahitra amin'ny fiarahana miala etaeta any amin'ny fifaranany lanonana ary asaina manokana ny maintomolalin'ny sekoly ny ray aman-dren'ny mpianatra indrindra moa ireo mpiasa rehetra mpanabe rehetra sy ny mpianatra ankehitriny Rapitso ary faheniny volana May zoma io Lapy makalaza fahatepolo taona Rapitso zoma ihany koa ao amin'ny Piment Café miaraka misy Jovin Kiady ary Nini Colbert anao cabaret Solanga ny vidipidirana dia roa alina ariary ary ny laharan-tarby mamandry toerana ihany koa dia 034 04 032 74 manambahiny ihany koa tsika eto miarabanao madame Felana tsy madame Felana tsy afaka miarabantsika rehetra eto amin'ny plateau dia miarabantsika piano ihany koa amin'izao fandaharana izao avy amin'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana direction régionale fahasalamana koa makasitraka reto afaka madame Randriamananjara olo Patricia madame Patricia menonao zay ny atongavana dia anentana ny vahoaka malagasy amin'ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony anaraka ny fepetra ihany koa satria mbola tsy foana ny valanaretina COVID-19 eto amintsika dia izay no antony atongavanay satria manana anjara abirika amin'izany ny ministera rano sy savony efa lafolafo ny savony mety ve ny lavenina raha ohatra ka tsy misy ny savony dia ny lavenina eo afaka anolotsika anazy efa betsaka ny hetsika nataon'ny ministera mahakasika n'izay fanentanana izay tsy teto Analamangaro ihany tsy teto Antananarivo fa tany amin'ny faritra hetsika farany nataonay izao vao tamin'ny herinandro niaraka tamin'ny ekipanareo Barona ny animateur anay tamin'izay resaka road show ve tamin'ireny
tetikasa nirana tamin'ny UNICEF izy io dia naharitra enim-bolana ny tetikasa dia sasantanana no lohahevitra nentina tamin'izay etsika izay dia tany Tuléara sy tany Tomasina no nanomboana azy fa ny famaranana natao teto Antananarivo dia roadshow no nentina nanamarika an'izay. Ho anareo vao ministère Madame Patricia nanahoana ny ezaka tao anatin'izay fitratratrana izay foana hoe manasa tanana amin'ny rano sy savony tao anatin'izay valanaretina nisy fiovana be mihitsy ny ve nandritra an'izay fanentanana nataonareo izay? Tena nisy fiovana satria hita fa efa miezaka na dia hoe tsy ny zato isan-jato ny vahoaka malagasy ary manao an'ilay izy dia efa hita fa efa tena miezaka ilay vahoaka manaraka an'ilay fepetra hoe manasa tanana isakin'izay hiditra amin'ny toerana anankiray na hoe avy any ankapobeny misy izany moa izany tena hoe fotoana ahafahana manasa tanana toy ny hoe alohan'ny mampinono avy mametra zaza alohan'ny arahoana sakafo ny avy any ankapobeny sy ny sisa fa na izany ary dia efa hita fa mivoatra le fanasana tanana amin'ny rano. Ny Antananarivo mamarina azy izany hoe mbola ho avy le izy sa efa vita? Efa tapitra le 6 mois dia mbola misy mamola vola indray izahay miaraka amin'ny efa tapitra zany 6 mois manasa tanana miditra manasa tongotra indray isika manasa tanana foana ihany ny volana manaraka. Ny etsika ny tapitra fa ny fanentanana isan'andro sy mitsahatra izahay ao ministera miezaka manentana foana. Misy koa ny fidinanay ao amin'ny direction régionale eny fotony izany hoe miezaka manenjika an'ireny sekoly ireny izahay dia any anatin'ireny sekoly ireny ohatra le récréation dia manentana amin'ny mpianatra hoe mila manasa tanana foana tsika ohatr'izay. Manana statistika ministera fahasalamana amin'ireo aretina azo avy amin'ny tanana na ny rano maloto. Ary hita tokoa zany fa ny hena ny tanan'ireo aretina azo avy amin'ny tanana maloto tao anatin'ity fisian'ny valana aretin'ity. Zany hoe ny fanasana ny tanana amin'ny rano sy savony zany tsy le hoe resaka coronavirus ihany fa tena hatrany amin'reto areti-kibo manafotoana rehetrarehetra reto. Za zany tehitenkely fotsiny eto tsy ampanangatanana iza ny efa narary kibo tena le ohatry ny tapahany tsy nay dia misy fotoana ohatrany voaka kely raha mihitsy rehefa mangery fa nidikan'iny tonga dia mahitsy be ndray somary tafinana an'le TAI le olona zany naninona ratsoriny ninona ta izy dia izay ny anton'le ezaka be dehibe iaraha ministera tahak'izao hoe tohizana foana ilay fanentanana fanasana tanana amin'ny rano savony dia ajanona ny fangerena kalamanjany. Zany zany ao anatin'le ezaka be dehibe miara-miasa zany ro rehetrarehetra makasitraka be dehibe anareo. Ya ny etsika atao moa zany dia ankasitrahana ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fanabeazam-pirenena satria izahay ireo ny tena ao anatin'ny tena famolavolana an'izay fanentanana izay. Ankoatran'izay vetivety Patricia, Madame Patricia misy fantanao an'ny Docteur Manitra ato. Patricia afaka mamaly afaka mamaly ravavo re ministera le resaka vaccine le Janssen tamin'ny novambra nanao azy dia inao ny tokony ampiana ny anankiray indray firy ny durée ny fitadidiana rehefa voan'ny Covid ka tokony amerina vaccin zay zany. Ny famerenana an'ilay vaksiny raha ohatra ka misy an'ilay fahatraroa vaksiny dia efa misy fepetra mihitsy ihany. Raha le Pfizer zao ohatra dia ny 2 andro ka hatramin'ny 20 andro teorian'ilay fatra voalohany manao an'ilay fatra faharoa. Ary raha taran'ilay 2 andro dia atao foana tara nge zany mba manentsika satria ny zana dia hoe tsy mba mbola ao an-tsain'ilay selo anatintsika ilay fitadidiana n'ilay izy no ampiana tosika izy fa tsy hoe efa tena ohatran'le miazakazaka ery mamasiny tamin'le fotoanandro ny nanala-baky reny. Raha vao miazakazaka ianao ka mijanona dia hiverina hiazakazaka indray ohatry ny sahirana fa eny ampikazakazahany eny no fanampitosika zany. Ny tiana tongavany eto izao raha ilay Janssen resahana teo zao raha nanao Janssen le olona 3 volana 5 volana teoriana afaka manao le booster izy dia ny booster ataony na hiverina anao Janssen izy na anao Pfizer. Dia eny amin'ilay toerana fanaovam-baksiny afaka mamaly an'izany ara-dalàna.
dose booster io zany le somary mampiakatra an'ilay hery fiarovana aingana dia aingana raha ny manao an'ilay dose na vaksiny ara-dalantsika ray volana ataontsika hoe 4 herinandro aty aoriana vao tena feno lay tan'ilay hery fiarovana takina ohatra zany hoe Pfizer zao 90% ny efficacité dia 4 herinandro aty aoriana vao tratra zay fa rehefa manao an'ilay booster 10 andro ihany dia tonga any amin'ilay tena tediavina mifampitena kely dokotera satria zahay zany toaka be loatra Covishield filtre de dose dia eo amin'le booster ve zany satria efa somary efa heritaona angambany zay dia afaka manao an'le booster ve sa tsy fotoana le booster dia azahoay zany ny fotoana anaovana le iry amin'ny ACR manao azy iny any amin'ny toerana misy an'ilay fanaovam-vaksiny dia afaka manao avokoa rehefa fotoana an'ilay booster zany zao amin'izao fotoana zao ary ny anamène resahako zany satria eo am-pandiniana azy efa vita ny fivoriana dia efa satria be deaibe manontany ahoana zany reto adolatsientotsika reto ino moa ty adolescent dia hoe nilatsaka mi 20 taona ny any evilangeo izy efa manao hatramin'ny 20 taona dia efa mivory ny tompona andraikitra teto amintsika reto ilay Académie nationale amin'ny resaka médecine dia efa nisy fanapahan-kevitra tao tsy ho ela dia ho fantatritsika hoe zao ara zany ny salatona anao vaksiny manaraka indray fa zao aloha le 20 taona niakatra nge ohatran'ny mbola nalaindaina ny olona asa nanafangaro iny ty resaka vaksiny io re olona politique de la santé publique fa tsy politique fotsiny amin'izao vaksiny ny soatsika menakavy no tediavina hafa ihany ny vita vaksiny iverina kely ato amin'ny madame Patricia inona ny mbola hitanareo ao ministera zany hoe sakana tsy tena hipartahany io le resaka le hoe fanasana tanana amin'ny rano sy savony sy ny sisa io mbola betsaka zany tsy manaraka anazy dia misy ezaka avy ataonareo anatin'izay hoe sakana izy ie ny sakana aloha tsy fahampian'ny fitaovana tsy fahampian'ny rano koa dia tsy fahampian'ny rano misy ezaka tena hoe misy ezaka efa miezaka satria miezaka mamatsy fitaovana izahay mizara an'ireny DLM na ny dispositif de la fachitina mizara savony ihany koa izahay dia ho an'ireo izay tsy ampy rano dia efa misy ny fera-miasa miaraka amin'ny jirama ihany aloha le hoe mizara savony ve zany isaky ny fokotany izy io sa isaky nareo le misy karazana animation reny ie ohatra hoe midiny izay eny amin'ny sekoly ohatra hoe any amin'ny commune Manandrina ohatra dia mitety an'izay sekoly any amin'ny commune Manandrina izay ny EPP ny lycée ny CEG ny zay sekoly ankoatran'ny fanjakana zany dia mitondra vimbina savony zahay dia mizara tsy voatery zany hoe sekoly mpanjakana rery ihany fa tsy voatery fa mizara ihany koa zay ho an'ny privé fa prioritaire aloha zany ny fanjakana iya zay tapitra dokotera manitra indray zao niara zao ny fotapitra sady fa zany zavatra zany zany ilaina ngamba gaga ny olona hoe fa maninona ny any amin'ny sekoly no anaovana fanentanana ny fantatra dia zao ny ankizy no mpitondra hafatra tsara indrindra sady moretaniny zareo reo raha vao misy zavatra kely atao asa raha tadidinareo fa ny ankizy nitao aminay zany le boay kelinay tamin'izany nianatra 2+2 égale 5 fa ny teneninay 2+2 égale 4 non zany ny teneniny maîtressenay dia maîtresse mihitsy ny resahana hoe teneny kely fa 2+2 égale 4 fa diso ny lesahany reny dia raha vao tsy maîtresse no resaka taminy tsy niova mihitsy le 2+2 égale 5 dia zay zany le ilana le izy hoe any amin'ny toeram-pianarana zany ilaina ilay fanentanana dia zay mahatonga ny fanentanana manao ny docteur Manitra docteur Manitra dia manao ny Clara manao ny nareto Patricia izy fa tsy Clara raha vavy Clara zay ty mba ny docteur Manitra moa zany ahoana le statistika miencouragé kely ihany docteur Manitra le statistika momba le corona miencouragé ihany aloha dia ny fanontaniana moa satria zay moa zany ivelany aty zany ny comportement antsira ihany no tena zava-dehibe satria ny ty rehefa voasava ny anaty misy na anaty train ka tsy manao masaka aloha zao aloha dia mahazo an'le 135 euros fangatsy efa hoe nasorana ny zalany masaka mihitsy fa tsy manana 135 euros fangatsy efa nasorana ny zalany ny velany mahazo tsy manao mahazo tsy manao fa raha vao miditra métro mila manao an'le masaka zay le izy dia courage koa ny afaka omenan'ny olona satria ao docteur Manitra zany ome courage ihany koa ny olona satria zay zany tsy ampy efa ndraisantsika zay hatramin'izay omena courage foana ny olona na dia mahita ny fomba hitandremaniteny ary izy mamporosiana izy anao vaksiny zany hoe tokony mihinana le discours zany fa ny mademoiselle Clara Patricia
zao nge le objectif anatin'le fietsiketsehana rehetra asiana ravin'akondro dia asiana banderole dia tonga miteniteny eo any zao ny anahy tena tsotra mihitsy sady oeraoerany anahy zany ny fanamarinana foany izaho a nanana hira zaho moa manana tarika ho an'ny ankizy tarika alabandy amomota ny anaran'le tarika tantariko anareo mihitsy ny zavatra nitsanga anankiray aloha ny UNICEF dia efa nividy hiranay dia navadika natao bande dessinée dia navadika natao dessin animé tsoroko aminao fa tsy hitako nakaiza le izy tsy hitako nampiasana izy le izy dessin animé mavativaty sary momota amin'ny tarika ny ankizy le anasa tanana efa voalohany volanay fa nijerenay ny diffusion tokony ho atao any amin'le olona tokony ho tanjona zany marina mafy fahitanay le izy anankiray faharoa apetrako aminao foana fantanina apetrako aminareo foana fantanina satria resaka momota ny resaka moa zany tsina satria za majerany tarika hatramin'izay tsy mbola misampany raha mihitsy nanana financement ka ny antsony momota hoe avy anao serasera ho an'ny ankizy anao recommandation momba ny fanasana tanana tsotra ny anany teneniko zay dia rehefa avy eo mitoy fa miandro pakely miandro andanay zany dia any Marseille miaraka amin'ny ancien Saint-Michel malagasy de Marseille dia ny asabotsy lanonana mahafinaritra any any Viry any Suisse dia omenanareo fitenena dia mahafinaritra raha atsipy zay teny reny moa zany dia tadidy hatrany reny hoe zaza manasa kankana voaray le fanamariana fa za koa ohatra mbola tsy nahaino an'izay hiry zay fa andraso antanina ny any amin'ny UNICEF hoe aiza fa tena ilainay satria à chaque fois zay midina any amin'ny any fotony manao animation manao fanentanana manao sensibilisation dia ny ranolola foana aloha hatreto zaza manasa kankana ihany dia iny foana aloha zany dia nefa n'le hira efa hitanay mihitsy nefa lasa monotone be na zay koa dia sahainao no teny an'izany sahainao za rehefa monotone na eto mankalaza ny fa 10 taona ny ANM dasa aloha zavakely fa misy fandraisantanana misy tika ny ANMCC izay atao amin'ny fahavalo ambin'ny folo volana Mey izao ankalazana fomba ofisialy izy io ny ANMCC moa zany dia autorité nationale chargée des mesures correctives commerciales fa efa pirenena misahana ny fipetra fanitsiana ara-barotra raha fampanjakana eo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana industrie sy ny varotra sy ny fanjifana izy io ary misahana famolavolana fitsipika ny fanadihadihana fandraisan'ny fipetra fanitsiana ara-barotra ho fiarovana ireo mpamokotra eto Madagasikara ankalazan'izay fa 10 taona zay zareo eto Antananarivo amin'ny fahavalo ambin'ny folon'ny volana Mey ho avy izao mbola ho avy ety any fandaharam-potoana satria tokony halianantsika olom-pirenena zany eo ohatry ny ahoana ny fifehezana ny varotra izany na amin'ny mividy na ny varotra zany hoe makany makeo amin'le hoe régularisation ana tsena mifandray kely le resaka omaly teto fa laisany aloha tsara vitana nisany madame tonga eto tsy mipetrahan'ny fantanina laisany satria hatrany amin'ny port le izy miainga avany avy raha tsy haiko hatrany andafy any dia makeo amin'ny port dia eo misy fofoport ka dia mandrapatonga ny aty amin'ny tsena ny grossiste ny semi grossiste mbola tsy tany amin'ny port marina rehefa tena Mexique ny atao hoe fofona port takomana masoka oetiny eny tonga dia enao hoe aty amin'ny port zany izao ny antony eny amin'ny port dia misy produit fiarovana ny entana isan-karazany ireo produit ireo avy any amin'ny firenena maro isan-karazany any anaty conteneur any na afendraka efa inona hoe afendraka famendrana azafady dokotera mantany anty zasia afendraka amin'ireo entana zay tsy mifono ka io fofony io maherihery zay le izy ary fantatry ny olona zay fandakany fantatry ny mpandeha amin'ny port rehetra zany mahay azy zay le atao hoe fofoport avatra farany avy aty dokotera Manitra asina avatra farany marina be le nitenen'ny gotra eo amin'ny fotoana ilana azy ny arovava orona dia apetraka tsara tsisy ndeha ataontsika hoe tsisy fiarovana 100 isan-jato ny efficacité-any nampiasaina na dia hatrany vaccine ary na ino tsika teo fa ny AstraZeneca 80% ny efficacité-any
ny phaser mety any amin'ny 90% ny efficacité-ny zany hoe tsy misy zato isanjato fa rehefa mitambatambatra reo ilay fihetsika ampiasaitsika ireo a dia eo no misy ny fahombiazana dia zay no anentanana antsika menakavy ataovy mandrakariva ilay fepetra sakana amin'ny fotoana ilana azy ary manaova vaksiny fa fotoana tokony hanaovana vaksiny amin'izao fotoana izao dia hitanao fa tsy paritaka ny aretina na misy ara ny aretina rehefa tsirairay no misy a afaka tsabotsika tsara reny fa rehefa be dia be miaravoa dia sahirana ny hôpitaly satria na dia manana fitaovana tsara sy olona raitra ary tsika dia tsy araka ary ny olana dia izao tao anatin'ilay fikajakajiantsika n'ilay hoe coronavirus teny amin'ny hôpitaly a dia nisy aretina hafa na kadino dia eto zany dia mampitandrina mihitsy fa mbola misy ny VIH sida eto Madagasikara ho anareo zay zatra manjono amin'ireny dobo tsy fantatry reny misy matsy manjononjono amina dobo tsy fantatry ho anareo vehivavy manana dobo kely dia aza zarazaraina fotsiny ty dobo kelynareo ty fa eo no tena olana amty resaka VIH sida dia misaorantsika rehetrrehetra tompoko makely atao madame Patricia faraparantsika dia mamarina anazy koa mandeha kama fanentanana zany a aoka tsy ho adinontsika fa mbola tsy miafaka ny valana aretina coronavirus eto amintsika ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony a dia fihetsika tsotra sady mahomby ary fihetsika sakana ahafahana miaro tsy mivalana aretina covid-19 ihany voasakany fanasana tanana amin'ny rano sy savony fa eo ihany koa ny aretina areti-kibo areti-pivalanana areti-pivalanana samihafa dia makasitraka nareo tato amin'ny RDJ nandray a dia manantena fandraisana anjara ny vahoaka malagasy mahombiazanao ity toy ny mazatra dia azadino ny vendredi 13 miaraka amin'ny silo etsy amin'ny garany sorano amin'ny 17 ny volana me manomboka amin'ny 7 rala sy 13 minitra apira panakanto telopolo no iaraka amin'ny sy adraiky zafady maro be no mpanakato iaraka amin'ny silo amin'izany ary raha tsy lasaka ny telopolo no hototosainy amin'izany alina izany ny tapakila dia vazona jifaina ery amin'ny akory digy ery ary amin'ny akory tanjombato ery ary etsy amin'ny lasity ivandry mbola tsara ndao ary veloma ia mbola tsara mbola tsy vita miandra le fanotaninao ia omaly dia anresaka n'inyle resaka VPN iny anareo teto zay tsy naheno an'le izy hatramin'ny voalohany tinina kely ve le izy zany hoe niantony fiakaran'ny VPN telopolo segondra no amitinany larisahany zay matahotra ny amaly tena ary tia zange tsy teo omaly tsy teo enao mandekama mafeza ao anatin'ny telopolo segondra hoe le resaka amaly zany hoe inona ny antony mahatonga ny PPN niakatra ny mahatonga ny PPN niakatra raha araka ny nambarany talehan'ny seraseran'ny ministera omaly a dia ny nafaratsika entana be loatra avany ivelany avany ivelany a izay zavatra zay dia efa mba ialantsika amin'izay zavatra zay dia efa manana politika matroka ministera misy tetika asa zay ho tanterahany ministera entana indrindra ialana amin'izay fanokafana an'ireo orinasa mamokatra ndraso aloha fa aty le tetika asa fa lavitra be misy tantsora eny misy tetika asa fotsiny ho ataon'ny ministera zany a entana indrindra anatanterahana ialana amin'izay fampiakarana vidin'entany fiakarany vidin'entany zay satria dia misy fiantraikany amin'izany ho ady any Ukraine zay nanotaninao omaly io satria manko ny tafiditra anatin'ny PPN zany toy hoe menaka savony siramamy ireo zavatra hoe tsy vokariny eto amintsika aby miakatra reo nefa ireo azo vokariny eto amintsika misy orinasa mpanao menaka eto misy orinasa mpanao savony misy orinasa mpanao siramamy ny vary zany tokony tsy hanafatra vary tsony Madagasikara manafatra vary ny zavatra ny teneny omaly zany hoe mety atomboka amin'ny zavatra vokariny le faritra anankiray dia miankina amin'izay ihany koa ny milina ho apetraka amin'le faritra anankiray izany hoe zay zany no fanombohana azy dia tsy io zany no afo mandrehatra n'io tanàna io mamela an'le tanàna satria manko ny antony mahatonga miakatra zany dia hoe manafatra dia rehefa manafatra zay le izy a dia mividy a dia tsy fantatry ny mpanafatra tsy maintsy mankatombo ny mpanafatra ny hafarana izy ty hanafatra vehivavy
nefa ny vehivavy mihoatra lehilahy manina nanafatra vehivavy manafatra tsy ampy vehivavy eto maro be sady tsaraka présidente vehivavy mamaly ampony zareo sady tsara ia makasitraka nareo tamin'izay vovavy ianao anisan'ny vovavy eo zany napahany efa isan'ny nandeha tao koa ny resaka fa dia hosokafana ireo orinasa zay mpanodina afetra-toerana maromaro toy ny fanaovana menaka hatreto aloha zany fanaovana menaka aloha fanaovana siramamy makasako anao tapolasy toko araka ny fandarana rivotra metraka ny mandrapiretsaka misy mamokatra vinaigre reto inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava efatra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafa zay maneva izy zay manasa olona alasina hitanarana lavilaka misy masagotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zeloniny fa tianareo foana Mahasana ny tontolo mpiainanao. Orange. Revy milay be iarahanao amin'ny Samuela sy Rabosa. Samuela sy Rabosa ao Antsahamanitra ny alahady vaovao.